Faly manantitra ny arabo mampirarintso anareo tompo lasy tompo vavy ao anatin'izao fandarana Miara Manonja izao indray ary dia hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery hitondrana resaka marobe momba ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny malagasy ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo ka na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia nanterana izay fiarabana izay no hoe la tompo lasy tompo vavy fa raha ny ambangivangon-dresaka aloha zany no resahany ety ampiandoana dia maromaro ihany ireo aloha hevitra ho resahana eo aloha ny momba ny tontolon'ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara eo ny momba nyity resaka Air Madagasikara ity hoe hosokafana ny frontiera kanefa ny raha anatiny ny Air Madagasikara indrindrandrindra amin'ny maha-olona dia mbola tsy voavaha fa mbola olana be eo ihany koa ny fitakiana voly tsy fitakiana voly ero ary dia mitatra izy io nisan'izany ohatra ny androzareo eny amin'ny CSS efa noentina teto misy resaka fitakiam-bola satria tsy alohan'ny fanjakana ny volan'izy ireny dia resaka CSS n'Antananarivo resahana tamin'ny farany dia mitatra le izy lasa any amin'ny CSS ny fianaran-tsokoa mba mitaky-kory zareo ihany koa mbola tsy nahazo zay tokony anjarany ny eo anivon'ny pat ihany koa amin'ny université amin'ny fianaran-tsokoa toa dia mitaky ny zoany ihany koa ary dia izany rehetrarehetra zany no hitondrana fanazavana eto eo ty resaka hoe famatsim-bola avy any amin'ny tahirim-bola resa-pirenena na ny FMI ity inona ny tena tsara ho fantatra momba an'izy io fa tsy hoe ny ampahany fotsiny no ampahafantarina antsika mianakafa alaotsika mba azo vaovao feno momba an'izany rehetrarehetra izany eo ihany koa ny momba ny tontolon'ny fifidianana izay atao hoe maberesaka amin'izao fotoana izao ny ao anivon'ny senia fa mamaraparana ny fotoana fiasany manakambara momba an'izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tetsy Atsimondrano amin'ny député zany Alaina Tsimbazafy dia mbola ho avy eo ihany koa ny député Jerry Randrebolaina voafita teny amin'ny distrikana Avaradrano teny hitondra ny fomba fahitan'ny raharaha ihany koa izy eto amin'ny firenena ao anatin' zany ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny maro samihafa fa efa eto akaiketo ny namana faniry Razafy Manantany zay mpamakafaka politika ihany koa izy mpamakafaka sosialy mpamakafaka fiainam-pirenena mpamakafaka toe-karena dia miaraka eto izay amin'ny rahalahy amin'ny atao hoe fandrandrana kapapeny an'ity fandarana ity izany fa miarabanao faniry miaraba Rina Arbe Mananjara dia miaraba ny teknisiantsika ihany koa miaraba ny solombavambahoaka amin'ny rahalahy zay efa manomana ao ambadika ao ary miaraba ny mpijery sy ny mpiainoantsika marobe manerana izao tontolo zao na amin'ny alalan'ny fahita lavitra mivatana na ny onjam-peo mivatana zany dia ny 95.4 amin'ny modulation de fréquence ho an'ny MBS radio ary ny modulation de fréquence 100.8 amin'ny radio mata ny araba moa zany Rina rehefa faran'ny herinandro dia betsaka ny azo ny ampandehanana rehetrarehetra eny dia anolorana ny kokoa araba atsika rehetrarehetra ny aona tamin'ny faran'ny herinandro iny dia marobe ianareo fa tsy ary voatanisa fa Rina moa ny tena mahay an'le voambolan'le lafin'ny fiarabana eo amin'le resaka ohabolana malagasy mipetrapetraka iny za mbola tsy dia havanana tsara amin'izay fa tonga dia atao araba fahobe ho atsika rehetrarehetra na ho an'ny aona mivatana zany dia napita an'ilay fisaorana sy ny firaretso na ho an'ireo nandefa ny hafatra manokana sy nandefa SMS na ny antso tamin'ny alalan'ny antso atarby zany dia anaovana ny araba fahobe ho an'ny eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina fa tsara Rina ho mariana aloha zany ty ampiandohan'ny fandarantsika zany ny milaza ny ambaindain'ny programma aloha zany zay tsara ho fantatra amin'ny herinandro ty satria tsika moa misehatra eo anivon'izay fanoherana izay dia manomana hetsika lehibe fikaonandoparitra any faritry menabe any Morondava any amin'ny faran'ny herinandro amin'ny zoma izao voalohany volana Oktobra ny RMDM zay iohetsika moa zany
ny tapany maraina aloha zany de hisy hoan'ny antokotiko Madagasikara manokana dia ny fanatanterahana ny fameloma masona ny redynamisation fa ny tapany ariva manomboka am'roka hatramin'ny efatra sasana dimy andro de hisy fiaonana ho an'ny RMDM zany zay tanterahana eo amin'ny espace ambonivohitra Morima zany no anatanterahana izay any Morondava amin'ny Zoma no hanaovana izany ka isy moa zany ny fanasana mivatana ho an'ny vahoaka ao anatin'ny faritry Menabe ao anatin' zany distrika ny Morondava zany iatrika ity fiaonana zay ho tanterahany eo aloha zany ny antokotiko Madagasikara fa eo ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra de ny RMDM ny anyboany ihany koa rina de fa miomakomana am'izay fandraisana ny fikaonan-doparitry ny RMDM zay amin'ny ty volana oktobra ty raha ohatra ka tsisy ny fivana no isiny zay fandraisana ny RMDM izay ary de fa misy ny fidinana ifotony ataon'izy ireo manomana izany ny any faritra hafa moa zany de fa ao anatin' zay hoe seriny de seriny zay fa ny calendrier mbola tsy nivoaka zany fa iny anjara ny any faritra no mandamina zay ny vaovao ihany koa tsara ho fantatra rina dia raha tsy misy ny fivana de am'ty androany ty zany no hiakatra fitsarana ilay tovolahy zay nanao fanairana tamin'ny Facebook zany mahakasika indrindra ny kolikoly eo anivon'ny tsenam-barim-panjakana ka ny teo anivo ny ministera ny fahasalamana moa no tena nyresahany tamin'izay taorinan'izay de nisy ny fampiatsoana azy de misy ny fanaovana fanadihadiana azy dia nandefa fitoriana tamina raharaha zay nambarana izy dia hiakatra fitsarana zany androany zay raharaha zay raha vonambidina zay no anarana zay fatara maro azy moa tao anatin'izay fanairana nataony tamin'ny tambajotra serasera zay fa ny resaka ny tontolo ny teo anivon'ny polisy pirenena ihany koa tsika Rina Arabe Mananjara ny amin'io nametraka reketo teny anivon'ny filakevim-panjakana izy ireo zany mikasika indrindra ny olana eo anivony zany polisy pirenena zany satria misy syndicat maromaro no mivondronao anatin'izany ka io syndicat amin'ny polisy pirenena io dia miteny manaitra ary miresaka ny zava-misy ao anatin'izany polisy pirenena zany ka anisan'ny dingana voalohany nataon'izy ireo zany nitondra an'izay reketo zay teny anivon'ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état tamin'ny herinandro dia nivaly zay teo anivon'ny conseil d'état zay fa tsy ampy zany ny teo anivon'ny fahafahan'izy ireo mametraka am'izay fitoriana izay ka na teo amin'ny endriny na ny votoatiny zany dia tsy nahafahany teo anivon'ny filakevim-panjakana nandray izany reketin'izy ireo zany de miverina zany izy ireo hoe handrafitra vaovao ary ametraka ao anatin'izay tena hoe fitaraina nylay polisy zay satria ireo polisy moa zany de mametraka ny amin'ny hoe aloha misy ny tsy mety ao anatin'izay famondra-toerana izay zany hoe izy ireo de milaza fa tsy mitsipaka mihitsiny akory ny famondra-toerana zany na ny affectation anivon'ny polisy pirenena fa mametraka kosa ny amin'ny hoe tokony apetraka amin'ny vanim-potoana mety zany fa tsy efa akatiky ny taom-pianarana no anaovana lay famondra-toerana amin'izy ireo de somary manahirana ihany mampikorotana ihany ihany koa ho an'ireo ray aman-dreny satria misy ray aman-dreny samy polisy na ny reniny na ny ankizy na ny rainy azafady fa misy ankizy ihany koa zany zay mianatra ao anatin'izay ka rehefa tratrin'izay famondra-toerana izay dia mikorotana hatramin'ny fianaran'ny ankizy ary io nambaran'izy ireo fa maromaro ireo polisy any anivon'ny commissariat no tratra izany raha ny fanazavan'izy ireo zany manerina ny nosy zany fa koatran'izay ihany koa nambaran'izy ireo fa betsaka ny manahirana eo anivon'ny tontolon'ny polisy pirenena anisan'izany ny fampitaovana ahafahana miasa zay fantatsika moa zany fa misehatra amin'ny fandripahalemana ambony vohatra ny eo anivon'ny polisy pirenena ary manana andraikitra lehibe ihany koa am'izany fandripahalemana iombonana miaraka amin'ny eo anivon'ireo tafika zany zay manao an'izany asa izany ka anisany tao anatin'ny adevitra izy ireo ny vorina matetitetika ny amin'ny hoe ho fanatsarana ny fampitaovana sy ho fampitaovana mba ahafahana manome toky sy antoka ny vahoaka zay hanaovan'izy ireo ny asany fa afaka etohana tsara ao anatin'ny fandripahalemana zany polisy zany ary indrindrandrindra dia mila matanjaka eo am'izay lafiny ara-pitaovana izay mba ahafahana zany mikarakara sy mampandry fahalemana ny vahoaka malagasy ary ny fahatelo moa zany dia ny lafiny karaha many ambadibadiky ny andevitra any zany rehetrarehetra zany no mandefa ho hitantsika eo ny fivoarana zany satria dia
hanamafy izay fitakiny zay ny onevon'ny polisy pirenena am'ty herinandro ity raha ny vaovao samy hafa moa zany zay antrandrahantsika Rina Rabe Mananjara zay ny amin'iny fa mbola iresaka famatsiam-boly tsika rehefa aveo fa andamina ihany tsika moa zany Rina amin'ny fandaharam-potoana tsika keo mbola hiaraka amin'ny solomavomboaka fa etya mpanombohana ihany aloha zany satria fampidirana staryjesaka ny ataontsika Rina dia mba mitondra ihany tsika aloha zany ny teny fampiononana ho an'ireo fianakavian'ireo niaran-doza sy namony ainy zany tany amin'ny lalana pirenena fafito iny tany Anteza Ambohimaso 70 kilometatra varatra Ambohimaso ny nisy izainy tamin'ny farany herinandro iny raha ny vaovao sy ny fampitana samy hafa moa zany de hoe 12 no namony ainy 14 reo tsabona zay marary am'izao fotoana zao ary eny amin'ny hôpitaly Tambohibe sy aty Camp Robin zany nanaovana izay fitsabona izay fiarakodia sprinter zay manao fitaterana amina zotra nasionaly no nisiny zay fahafatesana izay rehefa ny fanehitra tamina camion zay mitatitra simenitra sy vy teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ary ny camion de nandeha mafy raha ny falazavana le sprinter de niala an'le camion sady niala am'izay hoe mety sakany lavaka zay kanefa dia nivarina tany antsantana 30 metatra zany no nilatsahan'ilay sprinter raha ny vaovao fantatra lay camion kosa de teo amin'ny 10 metatra teo no nilatsahany zany zay ny vaovao fa tena misesy mitsy lay loza mpifamoivoizana rehefa avy nijeritsika tany amin'ny lalam-pirenena voalohany iny de nisy tany amin'ny lalam-pirenena faefatra dia nisy ihany koa taty amin'ny lalam-pirenena fafito Rina Rabe Mananjara akoatrin'ny tsy fandriam-pahalema manafana fiana amin'ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy de manga fotsiny zany ny loza mpifamoivoizana ho resana rehefa aveo miaraka ny député Jery zay resaka izay zany fa ataotsika am'izay hoe tarijesaky ny fanombohana ny fandarana izany rehetrarehetra izany de omaly ihany koa moa zany no famaranana ny fametrahana Rina ny antota taratasy filatsahako fidina ho an'ireo hirotsaka ho mpikambana ao anatin'ny holavitry ny mpanao gazety ka candidat tokana no nametraka izany sarotra de sarotra mihitsy ny endriky ny fandraisana anjara ao anatin'le satria dia 3 be zao no mandrafitra ny Brown ny lavitry ny mpanao gazety zay mbola tsy fahita teto Madagasikara nandritry ny 10 taona ary tsy fahita taty Afrika ary tsy fahita ihany koa teo amin'ny sehatry zao tontolo zao listra no fidina ao anatin'izany zany dia misy ihany koa ny caution ao anatin'io filatsahako fidina io na petrabola zany ho an'ireo sokajana andraikitra zay voatondra ao anatin'ity Brown ny holavitra ity fa raha anaovantsika kotsy ny filazana zay mety ho calendrier samy hafa Rina dia manomboka amin'ny 13 septambra zany ka hatramin'ny 14 volana oktobra no anatanterahana fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana Brown io lavitra ity tokana ihany moa zany le listre le candidat de tsy fantatry hoe fampelezan-kevitra ohatrany ahoana hitodika am'ireo mpanao gazety anarivony imo anjarandrareo fa mbola resaka betsaka am'izay tsika Rina rehefa aveo fa amin'ny 19 volana oktobra 2024 no anatanterahana ny fifidianana zany izay mpikambana ao anatin'izany Brown io lavitra izany zay atao isaky ny efataona Rina Rabe Mananjara ianao efa atao anatin'io lavitra malala ny tantaran'izany ho lavitra zany koa teto Madagasikara sy ny zava-misy ny ainan'io lavitra dia ho resahantsika amin'ny rahalahy fa ho resahana rehefa ao ariny ny adevitra efa anaovana amin'ny député Jery Randrembolainy zay voafity teny amin'ny distrikta Navaratrany ihany koa ny resaka famatsim-bola zay hoe azotsika fa eo ihany koa le hoe famatsim-bola azo tsy averina de tena iresaka lava be am'izay tsika ara-teknika sy araky ny tena fomba fijery mahitsy azy hoe iny ny tiraraha ty satria any ambadika amin'ny manko de mandeha foana le atao anatin'ny republikany oeraoera lay oeraoera tsy maintsy mandeha dia mila fatatsika vaoka amin'ny akabeany ny pitsopitsony ara-teknika sy ny fandehan'izany raha zany satria itsika raha oarina ao anatin'ireo firenena 70 de ty amin'le vivim-bola kely potomofo no aztsika atao anatin'le hoe don non remboursable zany na hoe vola tsy averina ao anatin'ity fanome ny tahirim-bola iraisam-pirenena ity Rina Rabe Mananjara zay no izy zay no lava zay no foy fa averiko aminao ny fitenenana andaminana zay hoe adevitra tsara ho fantatra izay raha misy mo fotoana de resaka kely momba ny hermady isika fa alamitsika arak'izay sy arak'izay le izy
eny ary ny fanirina moa zany de hoe tsy ho diso ny sambatritsika mianakavy ary tsy ilozan'ny mananjara ihany ko ao anatin'ny fanarahana ny fandarantsika izany resaka tontolon'ny asa fanaovan-gazety ty efa nytenen'ny faniry teo ihany ny zavatra hoe iseho zany ao anatin'ny hoe tontolon'ny hoe fifidianana ny birao ny ho lafitry ny mpanao gazety vaovao zany mba tena azahoantsika ny tena fandehany ty raharaha tya dia aleo aloha somary fitinina amitsika mihitsy hoe nanahoana ny lalana ny diaviny izany tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany ataontsika hoe teo amin'ny 20 taona farany teo ka mandrapatonga am'izao iainantsika izao de nisy zany namana pray fiarahamonina namany endretrarehetra ny teny tamin'ny tena hoe fa ahoana moa zany tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany raharahanareo any zany ko inona moa ny de vakin'ny olo-pirenena am'izany fa nareo akoro anankiray de anjaranareo no atao hoe mendraikitra anjany fa tsy de misy tokony hoe ampahafantarina ny vahoaka malagasy ny kipitsipitsiny ao anatin'ny zany tontolo ny fanaovan-gazety zany de hoy aho hoe avy alao fantatry ny vahoaka any avy alao fantatry ny vahoaka ny momba ny izay raharaha izay satria iza moa no patron iza no grand patron ny mpanao gazety ny grand patron ny mpanao gazety de ny vahoaka satria ny vahoaka no anatosahana ny vaovao zany sy hitondrana ny vaovao ary ny mpanao gazety amin'ny ankapobeny zany dia mpiasam-bahoaka satria ny mpanao gazety no manangona ny vaovao any anaty amin'ny fiarahamonina any de aveo alefa any amin'ny vahoaka sy ny olo-pirenena ireny vaovao ireny ka mananjo ny vahoaka sy ny olo-pirenena ahafantatra hoe inona ny kipitsopitson-javatra ao anatin'ity tontolo ny fanaovan-gazety ity satria raha vao manontany ny olo-pirenena hoe fa maninona fanahoana amin'ny vaovao zay alefa ny aminy de mahatsapy izy zany fa tsy araka ny tokony ho izy ny vaovao izay miatefa any amin'ireo vahoaka sy ny olo-pirenena izany ka izay no tsara fantarantsika nytony raharaha itony ka tsy misy zavatra afenipenina mihitsy ka raha to zany ka iverenantsika kely ny momban'ny raharahany ty hoe resaka ho lavitra ty dia efa maro aloha zany ny filohan'ny ho lavitra mpanao gazety amin'ny fandimby teo fa maromaro raha tsy teny sika ohatra ny efa tany alolo tany zao ny zokibe Yanise de aveo nandalo tao amin'ny James Ramarsson de aveo i Rufai Rakotomaro de farany teo i Gérard Rakotonirina zany zay mbola am'izao fotoana izao moa zany izy ny filohan'ny olo lavitra mpanao gazety farany zany nataoko hoe aperinasa zay ilazantsika azy fa tao ao arinany Gérard zany zao dia hoiteo izay fivoaran'ny raharaha raha ny tany aloha tany no jerena dia ny mpanao gazety aloha amin'ny ankapobeny de fakafantatra daholo amin'ny ankapobeny saika hoe mpanao gazety eto Madagasikara samy manana ny toeram-piasany izy reny samy manana natao hoe firainkevitra ironany izy reny namana rehetrarehetra ao anatin'ity fianakavimbeny ny fanaovan-gazety eto Madagasikara ity fa ny amin'ny hoe anarana hoe maha-mpanao gazety dia iray ihany zay aloha zany tsara mipetraka mazava tsara ny ho lafitry ny mpanao gazety de misahana ny momba ny fiainan'ny mpanao gazety ny fiainan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izay ilay izy resaka hoe etika sy deontologie tsy tokony isy tsabatsabaka amin'io zany na resaka hoe fanjakana na resaka hoe vaumiera ary ananina ry fa ny ho lafitra ny mpanao gazety dia mazava tsara ny andraikiny ary voafaritry ny lalàna izany inona ny zavatra hatsapa amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara maro ny atao hoe resy lahatra ny aminy hoe ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia manana force aloha ataontsika an'izay mihitsy hoe manana force lehibe ao anatina firenena anankiray tsy Madagasikara rereo fa saika maneran-tany mihitsy ary zay mahatonga an'ry Kim Jong-un ohatra zay filoha any Korea Avaratra amin'izao fotoana zao tena mamoritra ny mpanao gazety satria fantany tsara fa raha
mahafantatra ny tena marina sy ny anoanana sy ny tsy fisikanina sy ny fahantrana ny Korea Avaratra izao tontolo zao dia mety ivatika zavatra fa ny raharaha fa dia poretina aloha zany lay vahoaka koreanina tavaratra izany no misy any amindry zareo ka hoan'ny atao hoe ao amina firenena anankiray zany izay mahatsapatsara an'izay raha toka matoky valeur ny mpitondra fanjakana ao anatina firenena anankiray izay mitonona hoe demokraty izay hoe manaja ny demokrasia dia tsy tokony hoe isy hoe zavatra hoe olana be na hoe isinina eo amin'ny fiarah-miasa sy ny fiainana miaraka amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety fa amin'ny tany mahantra matetika no isiny izay karazana hoe finiavana na eritreritra te hitsabatsabaka any amin'ny asan'ny tontolon'ny fanaovan-gazety zany ny asa fanaovan-gazety mantsy koro anankiray ohatran'ny koro isan-karazany ohatrany hoe ny dokotera zao de manana ny koro ny ingénieur manana ny koro ny de samy manany raharahany io zany any amin'iren'le koro isanisan'ireny fa ny mpitondra fanjakana tsy mitsabaka mihitsy any amin'ny hoe raharahany koro isanisany ka izay no fandehany amin'ny akapobeny aloha ka rehefa hiditra zany amin'ny ty le hoe fifidianany ty raha hoe fifidianana ho lavitra teo amin'ny anisena kao amin'ny James Ramarsona tsy de nisy olana tao amin'ny James Ramarsona nakato amin'ny Rufin Rakotomaro tsy de hoe nisy hoe olana hoe ohatran'ny ahoana ihany ko fa rehefa vita amin'izay ilay fifidianana dia nisy zavatra anitranga rehefa tao aloha zany ny fifidianana dia misy le antsoina hoe assemblée générale mialohan'ny assemblée générale aloha zany de misy an'le hoe komita misahana ny karatra de hoe izavo mafepetra de hoe mahazo karatra de io le vomiera manokana io zany no mikarakara an'izay sy manao ny sivana zay mihitsy le izy hoe manao ny sivana hoe iza zany mafeny fepetra dia mahazo an'ilay karatra mahamatianina mampanao gazety misy manontany hoe inona mahasamy hafa ny karatra mahamatianina sy ny karatra mpanao gazety tsirairay de manana ny karatra hoentina izy izay omeny aloha ny station izay mampiasa azy iny ray fa ny karatra omeny ny ho lafitra dia anankiray ihany ko ny ary ny fanananao an'le karatry ny lafitra no ahafahanao mifidy ny mpikambana ao amin'ny lafitry ny mpanao gazety zany fa tsy hoe rehefa hoe karatry ny omeny ny station izay esana ihany de hoe tsy afaka manao ny asa fanao gazety afaka manao ny asa fanaova gazety fa ny karatra omeny ho lafitra zany dia iny ahafahanao mifidy an'le mpikambany ho lafitra zay zany tsara mazava tsara aloha fa rehefa atao amin'izay le mode de scrutin rehefa hoe hiditra amin'ilay fifidianana dia ny assemblée générale zany no tompon'ny fahefana faratapiny ao anatin'izay hiditra eo mantsika satria nisy zavatra anseho mantsy tamin'ny fifidianana ho lafitra talohan'ny ny sokobe Gérard izany de rehefa mipetraka izay le mode de scrutin izay dia efatra am'izay mihitsy io resaka lisitra io no efa naparisarisa ny atao hoe ny fianakaviambeny ny mpanao gazety efa mivoaka io resaka io tany aloha tany hoe ahoana nanaovana n'ity fifidianany ity tonga de atao fifidianana direkta ve sa ho atao fifidianana hoe lisitra zany tany aloha io de rehefa nandeha teny ny adevitra de ny asa am'izay aloha de hoe alao atao fifidianana mivantana ihany inona ny zavatra nitrangana sy nahazatra mandeha mitokana ny fifidianana zay filohan'ny ho lafitra mpanao gazety de samy milatsaka zay mafeny fepetra zany de milatsaka de mivoaka hoe iza ny mandresy zay be vato indrindra ny mandresy de voasoratra hoe iza ny vatona anarakaraka iza ny vatona manarakaraka vita iny atao ndray fifidianana filoha lefitra dia atao ndray zay fifidianana trésorier de atao ndray fifidianana SG de atao fifidianana mpanolo-tsaina dia atao arakaraky ny fandaminana ny fotoana eo zany fa dia matetika moa andro anankiray no anantanterahana an'izy io mandritra n'ilay assemblée générale voaka ny anarana dia atao ny fitanana tsoratra dia mipetraka any anatin'ny dossier iny ny fanjakana amin'izay fotoana zay afaka mandefa soloteny eo izy fa tsy mitsabatsabaka fa micautionné fotsiny izy hoe ay vita ity zany de tia ny vokatry ny fifidianana dia
ampahafantarina ny fanjakana ny zay vokatry ny fifidianana io zay no nahazatra atram'izay zany hoe ny mpikambana ao anatin'io lavitra mpanao gazety zany de tsy voatery itovy atao hoe friakevitra politika na ohatrany satria mety olona tsy mifakafantatra mihitsy no lasa mandrafitra ny ho lavitry ny mpanao gazety vokatry ny safidy ny mpanao gazety mivantana zay le izy le hoe fifidianana mivantana fa ireo mpikambana ao amin'io lavitra ireo koa zany de voatery miara-miasa noho ny tompontsoan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zay foana no nahazatra atram'izay fa ny am'izao zany de hoe listra no alefa de ohatra zany hoe misy namana ankiray latsaka filohan'io lavitra de manana listra izy hoe rehefa zany lany tonga de reto ny mpikambana ao anatin'ny ho lavitra miaraka amiko de lasa listra zany no vidina am'izao fotoana zao de araka ny tenen'ny faniry teo hoe lasa resaka hoe candidat unika ilay izy raha ny fisehony amin'ny zao fotoana zao aloha de eo zany tsika mampita am'izay hoe ahoana sy ahoana ny momba an'izany inona ny dikan'izany rehetrarehetra izany fa rehefa lany ary zokobe Rufert-Kotomaro tany amin'ny taona 3 sa 4 tam'izany dia ny mpikambana ny olavitra niaraka tamin'ny Rufert-Kotomaro dia atao hoe nanana friakevitra hoe zay manokana anazy tany de nanao démission nametra-pialana fao be ireo namany Rufert-Kotomaro tao anatin'io bureau ny ho lavitra io de ny président ny ho lavitra tamin'izany fotoana zany Rufert-Kotomaro sisa no tao hoe janona teo fa ny niaraka taminy dia nametra ampialana de teo zany de hoe ahoana fandehan'ity raharaha ty de rehefa nseho zay zavatra zay dia nampiantso assemblée générale ny président ny ordre tamin'ny fotoana io Rufert-Kotomaro tsy nisy ny dira fanjakana mihitsy zany na mpitany kely ary fa natao any hoe ny assemblée générale no fahefana fara taminy satria ireo mpanao gazety teto Madagasikara no mifidy andreo ho lavitra ireo dia averina any amin'ireo mpifidy zany ny fahefana satria nisy toerana banga be tsy olona ray niala tam'izany fa olona maromaro mihitsy fa de niahakareritsy eo zany ny président ny ordre tamin'izay fotoana zay dia natao ny assemblée générale dia tany Tomasina tsara l izy ny natao tamin'izay tany ny tenanay dia fanontaniana anankiroa no napetraka tamin'ny assemblée générale mpanao gazety tamin'izay afahantsika ho zany hoe mampitasy hoe mandinika tsara de hoe inona no atao move anao fifidianana vaovao sa zay be vato ambony indrindra tao arinan'ireo le mpikambany ho lavitra zay nametra-pialan'ireo no tonga de akarina de mandray an'ilay andraikitra reo fanontanian'ireo zany no napetraka dia mena minitra vitsivitsy zany eritreretana ny zay nanatrika an'ilay assemblée générale de ny voaka tao zany de ny hoe ela be zany mbola anao fifidianana zany sy ny sisa fa efa nisy fifidianana teo raha nametra-pialana le zay lany de aleo zay vato manaraka an'iny no miakatra zay zany no tapaka tao de niakatra zany ireo be vato indrindra de ny validen'ny mpitondra fanjakana de ny toya ny asa zany hoe teo ny filohan'ny ho lavitra tamin'izany fotoana zany Rufert-Kotomaro dia lasa nisy birao vaovao zany izay niarany asa taminy vokatry ny fanapaha-kevitry ny assemblée générale tsy nisy ny dirany voameran'ny karatra zany tsy nisy ny dirany fanjakana zany fa araka ny tenena atao hoe cautionné fotsiny zany ny fanjakana zay no zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia nandeha zany ny asan'ny ho lavitry ny mpanao gazety tsy nisy koa hoe listra na de nisy ary zay fisehon-javatra zay dia tamin'io fotoana io zany no natonga ny tena tao anatin'ny mpikambana tao amin'ny ho lavitry ny mpanao gazety fa tamin'ny fifidianana tany voalohany efa niatrika fifidianana rehefa tapitra ny mandahany Rufert-Kotomaro zay le birao teo de nizotra tsakany sy andavany ny famindra-pahefana teo amin'ny Rufert-Kotomaro sy président am'izao zany i Gérard Rakotonerina tery vato tery natao le izy nanatrika an'izany izay tao anaty
anatin'ny fanajana ny demokrasia tsara fa de izao aloha tamin'ny 7 mantsy le dorany sasany ny RNM dia maro ny dossier ny momba ny olafitra no mahitao fa tadidiko tsara tamin'ny fotoana nanaovana ny famindram-pahefana tamin'ny teo amin'ny président Ruffin sy ny président Gérard tampon cachet ny olafitry ny mpanao gazety izay no naseho teo zany tao anatin'ilay passation fa ny ankamaroan'ny dossier tamin'izany fotoana zany dia may tao amin'io nosy io zay lazaina moa hoe tolona 2009 kanefa dia fantatsika hoe inona no zavatra nitranga tamin'ny reny fotoana ireny. Zay zany le zavatra atao hoe niseho de nitoy ny asan'ny olafitra ny mpanao gazety dia nandray ny toerany ray ny brozay ny tarihany Gérard Rakotonirina fa ny zavatra tsara ho marihana de izao raha hoe nandritra ny fotoana izay hoe ny tantanany zokobe Ruffin Rakotomaro zay natao anatin'ny olafitra ny mpanao gazety ny tenanay de sahanay no miteny eto manoloana ny mpieno Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS manoloana ny mpijery télé eto Madagasikara na ny any velany fa nandritra ny asanay tao amin'ny olafitra tsy mbola nahita mihitsy na mbola naheno mihitsy tao amin'ny fiainanay tao amin'ny olafitra tao ka hoe ny mpitondra fanjakana tamin'izany de mipaikopaiko ny asan'ny olafitra iza moa ny régime tamin'izany de ny régime nitarihan'ny président Marc Ravalomanana satria natao raha hoe ny fireakevitra samy manany azy ny samy mpanao gazety zany de ny tenako zao efa atao hoe tao anatin'ny groupe ny MBS tamin'izany fotoana zany fa tsy mbola nisy mihitsy zany hoe président Marc Ravalomanana zany nitenika hoe de hoe hiteny hoe zao hoe niditra tany amin'ny raha ny olafitra najainy tsara tompoko ny asan'ny olafitra tamin'izany. Zay zany mila marina tsara najainy tsara mihitsy eo ny président eo ny secrétaire général eo ny vice président sy ny secrétaire général tamin'izany zokobe Tata Flora Max Albert dia samy nanao ny asany mazava tsara mihitsy tsy nisy hoe fanjakana hoe nitsabatsabaka fa de izay aloha tao de ny asany tena asana tao zany tamin'izany de ny hoe fitadiavana ny fanofanana ny mpanao gazety satria hita be fa misy fahasamihafana be zany ny atao hoe niveau eo amin'ny samy mpanao gazety indrindra ny mpanao gazety miasa amin'ny renivohitra sy ny mpanao gazety miasa any amin'ny faritra. Zay zany tonga de hita be de nezahany teo anivon'ny olafitra tamin'izany fotoana zany hoe ahoana ny tadiavana fomba mba tena hoe amatianina ny fanaovan-gazety ny etika sy ny déontologie fantatry ny mpanao gazety any iny fa eo amin'le fanatanterahana ny asany tsy teny zavatra betsaka eto fa betsaka ny zavatra mampalahelo any amin'ny faritra ary za mino fa mbola misy zany amin'izao fotoana zao nde ho tenenina ihany ny ampahany mba ho fantatry ny vahoaka zay hoe manaraka atsika vokatry lay fahantrana vokatry lay fahasairana satria ny mpanao gazety de vahoakatra ny vahoaka rehetra rehefa mahantra amin'ny malagasy de mahantra amin'ny mpanao gazety vokatry lay fahantrana dia lasa ny atao hoe zay manambola ao amin'ilay toerana na ilay faritra no atao hoe mipaikopaiko an'ilay mpanao gazety zany no nilay hoe fahasairanany eo amin'ilay fiainana dikan'izay tsy tena le vaovao tena izy no tonga any amin'ilay olo-pirenena fa zavatra vaovao efa vombomboatra mba ho an'ny tombotsoan'ny anina ihany na ho an'ny tombotsoan'ny atoko ianina ihany izay no tonga any amin'ny vahoaka zany kanefa tsy zay no tokony izy dia natao zany tamin'izany fotoana zany de hoe ampitomboana tadiavina foana ny fanofanana mpanao gazety ary de nyroborobo be tamin'ny régime Marc Ravalomanana ny fiarah-miasa ny olafitra tamin'ireo sehatra isan-karazany indrindra ny tany velany be de be tsy araka mihitsy ny fanofanana mpanao gazety tsy araka
tamin'izany fotoana zany tonga ndray ny avary tonga ny avy any amin'ny amerikana tonga ny avy any amin'ny Nations Unies tonga ny avy any amin'ny frantsay tonga ny avy any amin'ny allemand de ny anjara matetika izy ireny mantsy mivantana any amin'ny olavitra akoatrany hoe fanifanana zany zay hoe omena hoana station manokana na ohatran'izany reny afo reny fa le hoe iraisambe zany a dia mitohitohy foana le izy ary dia betsaka ny nahazo atao hoe fampitomboana fahalalana tao anatin'le izy ary ny asa fanaovan-gazety tompoka de toy ny asa rehetra mila recyclage io mila fanifanana io elana amin'le resaka routine ohatran'ny asa rehetrarehetra hoe tonga eto de mahany eto de nde hoe tonga de laza fotsiny sisa hoe manao famakavakana de ohatran'izany tsy izay le izy fa toy ny asa rehetrarehetra mila recyclage sy fanamafisana amin'izay fa tamin'izany fotoana zany ara de alao tenenina mihitsy fa ho an'ny teto Antananarivo betsaka ny fanifanana fa ny ankizy indray no kamo satria alohan'le ankizy manentsika felaka eraky ny any ary manentsika an'le volavola kely sy ny anina toy zay hoe hiatrika an'ilay fiofanana iny moa zany anjarany tsirairay iny fa araky ny teneniko teo hoe mpanao gazety ko sahirana izy tsy de misy fanomezantsiny loatra ao anatin'izay rehetrarehetra izay de akoatrany ko ny hoe fitadiavana fanifanana dia teo ihany ko ny nisy fanasaziana ihany ko tamin'izany raha tamin'ny fotoana tantanana tao zany satria tena misy tokoa ny mpanao gazety tena mioapefy ohatra ny anarana mampanao gazety no entin'ny namana sasany mandraoana eny amin'ny fiarahamonina eny tena asan'ny olafitra mihitsy ny atao hoe mandray fepetra momba an'izany ny anarana mampanao gazety no entin'ny sasany manindrinindry eny amin'ny fiarahamonina eny nareo nga tsy mahafantatra anao zany mpanao gazety ohatran'izao fanga zany ny atao hoe mission ny mpanao gazety tsy zay ke nisy ihany ko zany fanasaziana maro lafy tamin'izany fotoana izany de ity ihany ko nisy koa ny ady tamin'ny fisandohana mpanao gazety be de be io ny am'izao fotoana zao mbola misy io fa mandeha anao zany am'ireny atelier na conférence de presse reny fa misy olona tsy fantatrao zany mihitsy tonga ao de inona anao le any eo anentsika fotsiny an'le anao sini am'le indemnité de neny sasany inana kokta zay mamaika ny sasany dia olona tsy fantatrao mihitsy avy eo le jerena le vaovao tsy fantatra hoe mivoaka tamin'ny gazety taiza na mivoaka tamin'ny radio taiza na mivoaka tamin'ny télé taiza de ny ady mafy tamin'ireny zany no anisan'ny natao ihany ko zany tamin'ny vanim-potoana ny tantanan'ny Rufin Rakotomary ny olafitra tamin'ny andronay zany tamin'izany fotoana zany ka inona moa ny antony hoe hitantarana zany ny antony hitantarana zany de izao raha ohatra zany ho lafitra ny mpanao gazety io raha ohatra hoa ka misy mieritreritra any ambadika any hoe ho atao fitaovana politika de tena tsy izy mihitsy zay ohatra ve hoe zany hoe ny olafitra ny mpitsabo ve ohatra de hosahany zay mieritreritra an'izany hoe anao fitaovana politika an'io fa de angamba ataon'ny dokotera mahita eto na ohatran'izay fa no ity tontolo ny asa fanaovan-gazety ity zay fantatra fa manana atao hoe andraikitra agoavana lehibe sy lanjany eto amin'ny firenena no mahatonga ny sasany any ambadibadika any te hiditra ao anatin'ilay asehatra ka te hibaikibaiky ao de te hoe ampiasan'io ola fianakaviany be ny mpanao gazety io amin'ny zay tiany eritrerety anaovana azy zay mety ho tombontsoa politika ny any sy zay mety hoe eritreritra izay ho alehany eo amin'ny tontolo politika de mpanao gazety no andeha ampiasaina ao anatin'izay tsy resaka privé io fa le resaka hoe raha miteny mantsy hoe ho lafitra ny mpanao gazety de ao daholo zany na ny mpanao gazety ny fanjakana miasa amin'ny fanjakana na ny mpanao gazety privé zay le ao anatin'le hoe ho lafitra fa tsisy an'izany hoe ho lafitry ny privé de ho lafitry ny mpanao gazety amin'ny fanjakana zany tsisy an'izany fa te hiditra atao anatin'io daholy de manjary zany lasa miborioka any amin'ny lalana tsy izy ilay atao hoe mission an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety io samy manany firehan-kevitra maharesy lahatra azy io anjarany tsirairay iny fa raha ohatra kosa hoe izay tontolo iraisan'izay
dia tokony ajain'izay mampalahelo zany amin'izao fotoana de ity lasa ilay fireakevitra politika lasa mampizarazara amin'ny mpanao gazety nefa tena zany hoe firaisankina amin'ny mpanao gazety zany de aloha teneniny eto mihitsy na ho an'izay mieritreritra mbola hitondra fanjakana ny orina na ho an'izay efa eo fa zany firaisankina amin'ny mpanao gazety zany na manafaniry matanjaka zany a matanjaka zany rehefa ireo mpanao gazety ireo zany ny tena atao hoe mirahina amin'ny lafiny tsara kosa aloha fa io moa tsy loazan'izay hoe sonjray loasa tsy loazan'izay ao mamarara na ohatran'izay dia tena hoe manana atao hoe lanja lehibe zany ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ka misy mahatsapan'izay ihany de te hitsofoka ao anatin'ny lay izy a de manjary a tsy mety lay toetra raha ka io zany zao hoe ho avy inavy le nitonononao tao le daty hoe ho avy ny propagandy de am'le lisitra tokana de septambra manomboka de hoe amin'ny de 16 octobre 16 octobre le fifidianana de asa aloha zany zay hitrango ao aloha fa ny antony zany tantaranantsika menakavy zany rehetrarehetra zany de mba afantarantsika hoe aive ohatran'izany ity resaka tontolon'ny asa fanaovan-gazety raha ny tena izy a dia ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety raha ohatra zany hoe ity misy régime anankiray mipetraka fitondram-panjakana anankiray de itya misy mpanohatra atao ananonato dia misy ny mpanao gazety indrindra ny tontolon'ny atao hoe asa fanaovan-gazety ho an'ny fanjakana satria ny fanjakana egalina vahoaka araka ny tenentsika de tokony atao hoe mahay fameno tsara zany tsy tokony isy fampitsapatsapaka zany satria ny olafitra mpanao gazety tsy piasan'ny le régime mipetraka eo na hoe ny olafitra mpanao gazety de hoe piasan'ny aty amin'ny mpanohatra ihany ko tsy zay mihitsy le izy fa ny olafitra mpanao gazety de manana amin'ny maizazy ka raha zao endriny zao zany dia za tonga de miteny eto fa anahirana le zavatra ary matoa zany ny président ny olafitra perinasa izy rarakotonirina efa nampiakapeo efa nandritra fotoana maro zay dia misy dika an'ireny aiza ve de mpikambana ao anatin'ny olafitra de ho 3 mbola tsy nahitany zany teto ambonin'ny tany teto ambonin'ny tany hoe 3 de aveo lisitra anankiray de izay no tao hoe tsara ho fantatsika menakafy fa aleo mantsy mahafantatra zay hoe tenitenen'ny olona eny ampanidinana eny fotsiny faniry eny tsika moa am'ty resaka ho lavitra ny mpanao gazety ty na Arabe Mananjara tsy miresaka mihitsy tsika am'lay olona akory lay hoe kandidata na candidat tsy any zany le resaka tytsika resana zany na hoe mavita vesa tsy havitan'io aso io tsy any fa lay esprit zany na lalatsaina nitondran'ny fanjakana am'izao fotoana zao no ametra atsika an'izay petrakolan'izay rina Arabe Mananjara satria raha ny falazavana zay nataonao teo zany mikasika ny olafitra ny mpanao gazety satria anao moa tena zokibe ny asa fanao gazety dia malala tsara mihitsy ny hoe taizany nanomboka ty raharaha ty ary nanahoana ny ezaka sy ny dingana samihafa zay nidina tao anatin'zany asa fanaova-gazety zany mba ho azo ny mpanao gazety satria tsika na tsiarotsara rina mbola tsy tafapetraka nge ny olafitra taty amin'ny président James de fa nametraka ny asan'ny asa fanaova-gazety ho ara-dalàna zany taty amin'ny ALJM samy nahatsiaro an'itsika association libre ny journaliste Madagasikara tam'izay dia mba mivondrona tao daholy lay mpanao gazety de afaka mifampiresaka afaka miteny afaka mba ny fampizaratraikefa de rehefa mpanao gazety rehefa lehibe an'io lavitra président James de niezaka ihany ko mbola nampitombo an'izay ambaindainy le fiofanan'izay ary tsy lavitra an'izay ary ny amin'ny hoe ny adiny mba anana ny mpanao gazety ho solotena atao anatin'le CNE na le komity pirenena misana fifidianana de zay nahazo ny lavitra ny mpanao gazety ny solotena atao anivon'ny CNE de président James moa tao tam'izany de nivoatra lista teorina le nitenenao tamin'ny namana Rifaira Kotomaro betsaka ny adevitra tam'izany rina Arabe Mananjara fa fampatsehivina mpanao gazety ny fitondram-panjakana mpanao gazety mpanjakana ve ny andeha atao folohan'io lavitra satria niala teo amin'ny président James le izy président James zay mpanao gazety tety amin'ny orinasa tsy miankina aratserasera de hoe
mpanao gazety teo amin'ny orinasa-panjakana zay RNM ny zokobe atsika reo fiarakotomaro hoe izy no hitatana ny ordre tam'izany tena nanaovana fanakanana be ny mpitondra am'izao fotoana zao mihitsiny ireo am'izao fotoana zao mihitsy andrinanisan'izany tompona andraikitra voalohany no tena nitondra fianakanana maro be tam'izany hoe saribakolo fitondrany mihitsiny tam'izany satria fitondrany président Marc Ravalomanana moa tam'izany fotoana zany fa na izany ary de ny roborobo afaka ny teny ny AGRP ny journaliste ny radio privé tsy nitapenambava tam'izany mba nanao ny sehatrasa zay nataony nanao ny anazy koa ny AJJM ny association des jeunes journalistes de Madagascar ny acropole na chroniqueur politique mpanao gazety reo mpamakafaka politique miasa kalalana ny association ny femme journaliste ny presse francophone niasa ny ara-dalàna ny association de journaliste sportif de Madagascar fa ino moa nanana olana kely no zareo tao anatiny zany fa miezaka mamerina ry zareo taty arina ny mpanao gazety zoky olona arina de nisy koa le fananganana le mpanao gazety mpitrandraka le fait divers tena zany roborobo le mpanao gazety na inona ary nanana fahalalana mpanao investigation nanana fahalalana iteny tsara reny fikambanana reny mialatsiny amitsika hoe manonona an'le fikambanana fa nytiany hotenenina anatin'izany rina de hoe tsy arak'le neritreretina satria hoe mpanao gazety teo amin'ny fanjakana de petsaka ny olana napetraka tam'izany ary tsaroko tsara zany atrika ny satria mpanao gazety tam'izany fotoana zany rina iny fionana tany Thomas Niny zay nirahana tamin'ny Rufin Rakotomaro de nametrahany Rufin hoe bon io ny zava-misy tsy afaka hitazapotsiny am'izao ny ordre fa tsy maintsy mandray anjaika sika marina fa mety nisy any tsy fahatombana fa niezaka zay ary betsaka tokoa le fifana satria tsy am'ireny tsaroko rina dia betsaka no niofana zay niaraka tamin'ny RFI ny sesy le fifana niaraka tamin'ny RFI niaraka tamin'ny allemand niaraka tamin'ny américaine niaraka tamin'ireo firenena taty amin'ny asiatika zany zay nahafana nampitombo ame ohatra anankiray fotsy manapaka ny faniry resaka RFI ohatra anankiray fotsy nisy zao zany hoe fiofanana enerana tamin'ny RFI zany Alatsinainy manonona anarana nisy an'izay le manampaizana tsanao hoe Paul Fels fantatry ny namana zokobe fanrakotondrazaka zay ao aminatin'ny CNI am'izao fotoana zao tsara zay Paul Fels zay satria niara-niofana tao zay tao amin'io RNM io mbola tsy may io tam'izany de tao ilay fampiofanana no natao dia ny tena hoe fitaovana régie mobile no nampiasaina tam'izany de tena manao théorie de tena manao pratika mandeha anaty alany manao reportage ny rehetrarehetra tam'izany fotoana zany ohatra fotsiny zay dia teo ihany koa ry zokobe ry Manatsoa tam'izany mialatsiny manonona ny anarany fa nytiako tenena fotsiny zany hoe ny resaka fiofanana sy ny fanofanana de tena nyroborobo tanteraka fa tsy hoe resaka totofana amin'ny resaka politika ny mpanao gazety ohatra zany satria mpanao gazety nke de mitoetra mandrakariva foana fa titsika tenena am'izao na tsy arova maro zany amin'ny zokobe James Saramarsoana de hoe niady ny ametrahana zay code de la communication zay ary nametraka mazava tsara hoe alohana fahalalana mpanao gazety de ny LGM niady de nanana olafitra ny mpanao gazety de mivelatra tsara ny fikambanana rehetrarehetra teo amin'ny sehatrasa zany zay tena zava-dehibe ary nanana solotena teo anivon'le hoe voamera-pirenena ho an'ny fifitana mbola tsisy mahaleo tena moa tam'izany fa CNE izy tam'izany de taty aorina indray zokobe reo fiarakotomaro de nametraka an'le tena hoe fiofanana fampitomboana ny traika efa sy ny fahalalana ho an'ny mpanao gazety satria miroso ny vampotona tsy ho 5W asa foana akory ny fototry iasan'ny asa fanaova gazety marina fa misy ny éthique sy ny déontologie fefa nanomboka miditra anatin'le basculement numérique tsika ary manomboka ihany koa tsika rina tam'izany fotoana andrany efa nahafantatra an'lay firoborobony ny teknôlôjia ngeza be ka tsy maintsy manaraka an'izay sehatray ny mpanao gazety ary matanjaka ny couverture indrindrandrindra ho amin'ny hoe mpanao gazety ara-panantanjahantena mila mahay manao couverture amin'ny zavatra ataony de taty aorina nahafantarana ny zokobe Gérard ihany koa le hoe eo le fiofanana satria anisan'ny papanofana koa zokobe Gérard fa le fijoroany ny ordre hatrany hatrany zany isaky misy zay mahazo ny mpanao gazety de teo foana ny olavitro ny mpanao gazety ny tarihany Gérard Rakotondrina zany hoe
niezaka foana ny tateorina zay nandray an'izay asa masony asa fanaova azy zay zany taorina zay hoe censure sy ny sisa zay nanao niezaka ny tandrify azy ka iay ny verenantsika n'le adevitra hoe tsika tsy miresaka an'le olona eto fa fantatsika de hoe lehibe an'ny sampandrara ao amin'ny RNM le candidaty zay ho folohan'ny ho lavitra zany de eo le adevitra satria lay mpitatana sy mpitondra am'izao fotoana zao no nanesika nge tam'zany hoe tsy mety io fa raha ny tena izy dia tokony avy aty am tsy miankina raha ny te masy tsy miangatra fa ho lasa saribakolo ny fitondram-panjakana sisy de io izy hitatsika io miverina tany am'le lafin-javatra ohatran'izany de za momba niezaka ny haino andry narabe mananjara hoe inona moa lay zavatra resahan'lay candidaty tam'le izy nametraka an'le antota-taratasiny de mahafinaritra ihany zavatra resahany satria izy miteny an'le hoe mila verina ny asiny ny asa fanaovan-gazety mila diovina ny asa fanaovan-gazety hiarony zoa sy ny asiny ny asa fanaovan-gazety ozy tsara be zany programme zany de toute façon tsisy afa-tsy izy rely ny candidaty fa ozy hoe manoloana le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tena ahavita an'izay mission zay ve izy hiady eo anatrehan'le ministera sy le eo am'le fitondram-panjakana mampanahy zany le narabe mananjara fa hitatsika eo ihany moa zany fa eo ampandrasana ho no mahita ny atiny fa zavatra resahantsika am'izany de ingany mba tsy atao fitaovana politika hoan'ny fitondram-panjakana ny ho lavitra ny mpanao gazety zay fa neditsika lavitra ny tsisy n'izay fa tena ametraka an'izay tena hoe hiaro ny asiny ny asa fanaova gazety ny etika sy ny déontologie ary tena ametraka an'izay tena hoe fahefana faefatra zay hanitsy sy ilaza ny zava-misy zany fa tsy tena hoe fitaovam-pamarana ke zao ary moa tsika tsy tafiditra mihitsy mipanohatra nge ao anatin'ny RNM sy TVM ary na mpanao gazety raha sarotra mihitsy ny anaovana fizaram-bavaoka nefa moa zany matoa resantsika reny de ozytsika hoe mba te hanana zavatra tsara tsika mba ho tazomina zay efa aky na zay efa azo tany aloha rehetra tany amaranako ny anga momba an'izay de ohatra kely anankiray fotsiny hoe jereo ne zao i Allemagne jereo i Allemagne zany zao enina amby folo taony Angela Merkel no teo malo ny fifidianana teo resaka hoe ny SDP CDU zao raraka zay ny valo fifidianana dia tao anatin'ny ataony hoe bilan zany tamin'ny fitondrany Angela Merkel de atao hoe tsara amin'ny ankapobeny tsy misy ny atao hoe tena hoe tonga lafatra fa tsara ny azy ninona tenena nanaiky an'izany daholo tsara ny fomba fitantanany Angela Merkel ary ny tontolon'ny asa fanao gazety allemand tompoko dia anisan'ny ny gioka an'izay hoe fahatsarany fitantanany Angela Merkel zay satria fa misy ny fifandraisana amindreo mpanao gazety any Allemagne dia mazava tsara mihitsy hoe majaza tsara ny demokrasia ny aty aminay ka io le fanajana demokrasia io tompoko tsy tenitenenina fahatany io fa tena tokony hoe ampiarina sy iainana misy ve ny tena demokrasia eto Madagasikara misy ve ny tena atao hoe demokrasia amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara BDB nefa zavatra tantaraina teo dia atsika tsirairay zany no mandinika hoe ay ve raha ohatr'izay tokoa ny zavatra nisy tena ahoana zany ny tena hoaviny ity raha ity mba atao hoe hikatsana ny tsaratsara kokoa fa raha ny zavatra misy aloha am'izao fotoana zao de ndeha ataoko amin'ny fiteny atao hoe mihaja kokoa hoe manahirana misy dikan'izay hoe manahiran'izay mba tsy tenenana vocabulaire hafa eny ary makasitraka am'izay renina satria ty moa asa masiny ty asa fanaova-gazety de sady ankahirezana ny rehetrarehetra betsaka ny tena tehisehatra saika hirotsaka ao anatin'izany hoe ho fidina zany mba manana ny hevitra ao anatin'ny sehatry ny olavitra kanefa tsy mora ihany koa mikaroka an'le mpanao gazety maro be zany sady eo ny conscience fa zany dia lasa le izy sakana kely ihany ndraindray kanefa tsy midika akoriny zany fa rehefa tsy ao anatin'ny olavitra tsy ady ho an'ny mpanao gazety fa miady sy manao ny asa foana zay no nresahantsika hoe betsaka ireo association ary tena niezaka namondrona hery mbola tsaroko foana rina rabe mananjara na inona sehatra nisy tam'izany
dia navela ny Rufin Rakotomaro nalalaka tsara mihitsy mpanao gazety ary nisy an'le fiona mpanao gazety teny Ivato raha nahatsiaro an'iny ianao niaraka tamin'ny Boris Anodi izay solitena ny Nations Unies teto Madagasikara nandalo teo président tamin'izany Rufin Rakotomaro teo daholo mpanao gazety rehetra fa ampiresaka hoe zao ny andaminana an'ity costiranga zao ny anatsaratsika ny asantsika mifandray mpanao gazety mifankaty mpanao gazety na régime mety tsy mitovy hevitra raha sy ny sisa tamin'izany fa napetraka foana ny am'le hoe tsy tsabahana izy ty fa atsika ty satria izay zavatra efa azo de mba apetratsika am'lanja mahatsary azy ka zany ohatra ny lasa nofinofo sisy zany rina lasa ohatrany hoe any ambany vanona sisy zany adevitra sy zany fiarahana mahafinaritra zany fa mpanao gazety baikony rivotra politika ave no mpanao gazety tia napetraka eto ka raha tsy manaraka an'izay de tratra mivaly fady politika de io izy io makahery any Zogbert Roly Mercia fa mpanao gazety koa zany nanana maizy azy ary nametraka an'izany asa fanaovana gazety zany ihany koa na inona zavatra mitranga teto anivon'ny firenena satria mila tsarovantsika zany satria nisy fotoana Zogbert Roly Mercia dia nisehatra tao anatin'izay mba hifaninana ihany koa tao anatin'izay filohan'ny olafitry ny mpanao gazety izay. Eny ary efa eto akaiky eto député Géry Randriambolaina député Géry tsy maintsy nitodian'ny asa fanaovana gazety moa zany rehetrarehetra zany de naka fotoana kely tsika fa efa vonimboniny eto ianao amin'ny lafin-javatra rehetra de aloha ifampiaraba député Géry tamin'ny herinandro tsika no tafahoana de zao ndray no tafahoana raha ny fantatro de maro be ny fionana ny tanterahanao tamin'iny herinandro ambony iny hatramin'ny faran'ny herinandro teo député Géry akoatra ny adidy amanandraikitra ny fianakaviana de teo ihany koa ny resaka famorina nireo fototra samihafa ho an'ny antokotiko Madagasikara teny avaratrano teny de tany feferanareo de manam-pikasana ho an'ny manandrinareo de namory ny tomponandraikitra samihafa koa masolombavamboaka manokana anao tsisy ny loko politika de aveo koa ianao ny azakazaka nijery ny zava-misy any akaikaiky ny vily azo mitodika aty Ambohimanambola manahoana ny resaka tanimbary mbola tsy voatondraka amin'ny ara-dalàna be da be ny tatsamboka akaiky satria zany anisany betsaka ny avaratrano zany de niezaka ihany koa nareo na manampy ny ray aman-dreny mpianatra tsy vita mampitaovan'ny fitaovana ihany fa nanolotra akanjo kely samihafa arak'izay tandrefy député Géry chargé be ny fotoananao kanefa de mbola tonga eto moanao de miaraba tonga somatsara indray miaraba namana family ary miaraba ihany koa ny namana rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra zay manaraka izao fandarana Miara Manonja izao nareo any ampitan-dranomasina any na ny any Fakitany ianareo ihany koa eto Antananarivo sy manodidina indrindrandrindra ny vahoaka Navaratrano zay ao anatin'ny distrika misy antena dia miaraba manokana na izanaty zany dia misy ihany koa atao hoe loza mpifamoivoizana zay nitranga teto amin'ny firenena namana farany zay namonona ain'olona maro dia manao zay fiarahamory amin'ireny olo reny koa ny tena ary mirary fahasalamana ho an'ireo zay naratra tao amin'izay anatin'izay loza mpifamoivoizana zay dia mirary fo ihany koa ho anareo rehetra zay menao zao fandarana zao. Ya ny vahoaka Navaratra moa tsy adino anatin'izay satria de anisany mpanaraka betsaka atsika mihitsy zany de anaovana kokoa atsika rehetra aloha zany satria dia nandalo tany amin'ny faritra Avaratrano io maromaro ihany koa tenanay de betsaka fa tsy voatonona ho le kokoa atsika tena elana tsy tompo fa maro be atsika dia tsy vita mamita anazy. Eny ary député Géry alolo mba iresaka kely raha-pirenena mahakasika ny toe-karena sy ny resaka fizahatany isika satria zany zao no mahoraka am'izao fotoana zao satria afaka amin'ity faran'ny herinandro ty de hiditra herinandro vaovaotsika de manitsaka volana oktobra de ny volana oktobra raha ny filazana tamin'ny frantsa tany sy ny fanazavan'ny fitondram-panjakana nanafoana le état d'urgence sanitaire de hoe hisokatra ny lanitra Madagasikara dia halalaka am'izay ny sistany zany rehefa miresaka sistany satria moa zany nositsika de amin'ny alalan'ny abakabaka sy ny resaka ranomasina zany député Géry Randriambolaina ka efa bitsaka ny fotoana ny resahantsika ny am'le potika ny Hermady tsy tafavoaka lay kompania aérienne atsika
manana olana mpiasa mijaly am'izao fotoana izao a ny airmady zany efa riarian'ny Madagasikara zany riarian'ny malagasy zany ary anisany kompaniana tanjaka tany amin'ny 770 770 ara taty amin'ny taona 2000 mbola nanana ny tanjaka zany satria nanana fiaramanidina lehibe zany airmady zany mba riaria hoe tena ahafahan'ny fitondram-panjakana manao fitsidiana manao fivanianana any ivelany any saingindrisy potika tanteraka ny airmady vao tamin'ny herinandrotsika na eny ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo mpiasa zany zay tena mahafinaritra hoe ny fahasahina mijoro na eo ara le fampitahorana samihafa sy le tena fanenjehana an'izay mijoro am'izao fotoana zao tena mazana be de mijoro ny mpiasan'ny airmady tsika moa zany tamin'ny Miara Manonja miteny foana isanandro hoe tena potika le orinasa avelom le orinasa io ny rian'ny malagasy de zay ny zava-misy député Jery inona ny azo ambara mpiasika ny airmady ty fanamarena kely namana fanetsa tsy itsika eto Miara Manonja moa de miezaka foana no mijery sy mamakafaka vaovao hoentina ho an'ny vahoaka mpiaino antsika ty fandarany ty zany de tena hoe miezaka ny ame fahafapo ny vahoaka malagasy ampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra tena misy maro eto amin'ny firenena eo ihany koa ny fanitsina zavatra tsy mety amin'ny alalan'ny fitenenana ity amin'ny tony manjery tony fa anjaran'ny mpanantanteraka moa hoe mandray an'izay na tsy mandray an'izay fa ny adiditsika de hoe ahoana ny fomba anavotana ty firenena ity zay tena fa hoe tafalatsaka ao anatin'ny tena hoe fahantrana sy tsy fandripalemana koa ao anatin'izay eo ihany koa ny aretina zay niainantsika rehetrarehetra teto zany zavatra zany zany no efa tokony efa niomanany mpitondra fanjakana sahady hoe raha nokatra ny sistany izy satria ireo atao hoe mpisehatra anatin'izany fizahantany zany de anisan'ny tena vomafy tamin'ny atao hoe nisiny zay confinement teto amin'ny tany sy ny firenena zay any firenena hafa raha manaraba avao ny tena na mijery reny fahandarana reny de tena efa miomana am'izay hoe fanokafana ny sistany zany ary miady mafy mihitsy hoe sokafo ny sistany fa zay ny ahafahantsika miroso ahafahantsika mampandroso eto amintsika moa zany dia raha ny vaovao eno araka ny lazainao tao namana faliry de isokatra amin'ny volana ambony io ny sistany Madagasikara eo nefa no mametram-panontaniana isokatra le sistany manahoana ny atao hoe reto atao tsika hoe orinasa malagasy ny airmady zany tena tongavana eto hoe efa mba mivonona ve izy ireo am'izay fisokafany sistany Madagasikara zay satria raha ny zavatra vaovao eny no namana faniry dia ro fiaramaniditsika zay misy airbus anankiroa misy twin otter anankitelo ary misy ATR ihany koa anakefatra dia ohatran'ny maty mipetraka fotsiny ao izy ireo tsisy réparation tsisy fikarakarana eo zany no antony mametram-panontaniana hoe isokatra ny sistany zany de omena sehatra rano ny vahiny am'izay atao hoe fampiasana ndreo fitaovam-pitaterana amin'ny vahiny zany o miasa eto amin'ity firenentsika ity ka zay no mametram-panontaniana aiza ho aiza ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fiomanana amin'ny fanokafana ny sistany io satria anisan'ny sehatra mampidibola teto amin'ny tany sy firenena nge ny fisin'ny airmady ary rearea amin'ny malagasy kanefa ny zavatra misy am'izao fotoana zao hoe le malagasy mihitsy ve ny tena inina vonoina satria faly ny olona hoe airmady ny io tangainanay tena mahafinaritra tena hafa mihitsy satria mba nahazo sehatra tsara amin'ny malagasy mba rearea amin'ny malagasy mifananana an'izay hoe air Madagasikara zay na iny atao hoe roplantsika manidiny eny ambon'ny abakabaky ny any ivelany reny de mahita ravinala le ravinala ery amin'ny rambony ery hitany vahoaka malagasy mila ravinahitra reny de mba mampatsiarotsiaro ny firenentsika ary mba mampamanimanina ny tanindrazana ka zany rehetrarehetra zany mila jerevana namana fanitry satria raha ataontsika hoe ny firenena ravavy atsy Afrika kane anisan'ny aina atao anatin'izany fanotrano zany raha teny hoe zareo etiopianne kanefa raha ny fitaterana ao Ethiopia ny atao hoe resaka roplanina fotsiny le Ethiopia Airlines reny dia maro be ary mitety am'izao tontolo zao anisan'izany Madagasikara aiza ho aiza zany ny fomba fitantanantsika ny orinasa malagasy aleo anisan'ny zavatra mampalahelo namana fanitry satria ny mpitondra malagasy
dia ohatrany tsy de mamevahana reny orinara malagasy reny na orinasa lehibe na orinasa salasalany na orinasa madinika satria de anisany manana fahasahiranana na indrana vola banque zany raha eny oramazany atao hoe olo-pirenena malagasy de sahirana raha azo zany zavatra zany raha azo an'izany fa matsy hoe mifampindramam-bola zany izy ka eo mametra-panontaniana mihitsy hoe raha ny malagasy mitovy anao ny tsy omenao sehatra na ny orinasa malagasy ny tsy ampiroboroboly eto amin'ny tany sy fireneny ity de mametra-panontaniana ihany hoe sao de mba tsy malagasy no mitondra ny firenena fa sao de mba vazaha ihany ko ngambany fanontaniana petraka ho an'retraretra zay fa iverina ty am'le hermady na manafaliry satria raha mipiasa an'ireo hermady reo ni de manana namana mihitsy aho anakiroa telo dia anisan'ny miantso vonjeo hoe lasa chômage technique zay député sao de mba misy asa any sao de mba ona mba afaka itenenana ny ka mba hahafahany tena manampy ireny olo reny zany de tsy maintsy ny tena ity amin'ny tony fandarana Miara Manonja tony no manao antso avo ary mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana mihitsy indrindraindrindra ny filoham-pirenena hoe mba jereo manokana le orinasa malagasy indrindra ty orinasa ny Air Madagasikara ty andre mato filoha fa be dehibe reo vahoaka malagasy manambady amanjanaka very asa ary raha izany naty zany viditsika malagasy reo fiaramanidina ireo ka raha zavatra vidina nefa avela oloso potika fotsiny ohatran'io dia tsy mety angamba zay zavatra zay satria raha mitantara no jerena nisy an'ireny ino izy teo le fiaramanidina zay nampiasain'ny filoha teo aloha teo force one zany sy le force two dia anisany nampimenimenina anareo reny tamin'ny tetezamita ary nareo mihitsy raha no mivarotra le fiaramanidina hoe mba hafahana manampy ny vahoaka malagasy zay vola azo amin'izy hoe na hanaovana fotodrafitrasa ihany koa ka mametra-panontaniana zany zay zavatra zay hoe rehefa ataon'ny hafa ve de tsy mety aminareo fa rehefa ataonareo de mety amin'ny hafa ka zany zavatra zany mila fanontaniana petraka ny satria fitaraina ny vahoaka no etiko eto satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena mahantra ny vahoakana malagasy satria raha ny fiainan'ny olo-pirenena tsirairay tonga mandalo amin'ny tena maro reo solombavam-boaka toko hoe mitovy amiko am'izay zavatra ray de tena mampalahelo sy tena mahontsa ny tena moa ao anatin'le mpitondra teny solo vavan'ny vahoaka fa tsy mpanatanteraka de miezaka foana hoe rehefa tsy soka-baravarana any am'ireny ministera reny na any am'ireny membre gouvernementa reny de ety am'tony aina manjery tony no hitabatabana sy ampitaina zay etaeta ny vahoaka zay satria malalaka ny fampitana an'izay ety am'tony aina manjery atao hoe isy anaovantsika sehatra Miara Manonja tony namana faniry de izay no antony anankiray hoe jereo io orinasa malagasy io satria io anisany manampy an'ity firenentsika ity amin'ny resaka fitaterana anabakabaka manampy an'ny vahoaka zay miasa ao amin'io mpiasa ao amin'io hermady io ary indrindrandrindra manampy ireo mpisetra ara-pizahantany satria ny roplanina vahiny ane tsy de manidina loatra ato anatiny ka reo reto tuinotera sy reto ATR reto zany tokony ho jeren'ny fanjakana malaky reo satria reo zany no ahafahan'ny vahoaka malagasy reo mpizahantany mivezivezy ato anatin'ity firenentsika ity namana faniry ny zavatra tsara fantatra angambany de hoe tena fierté-any rehetra mihitsy zany hoe hivoaka ny ivelan'izany député Géry de hoe andeha amin'ny hermady tam'izany fotoana andro zany tany amin'ny 5 taona lasa tena hoe andeha hermady da tsy mba nieritreritra mihitsy hoe andeha Ethiopia Airlines na Air Mauritius na sahala am'izany fa tena hoe andeha hermady ary mihinana an'le sakafo ataon'ny Sofitrans sy reo tena hoe mivimbina an'le voandalana malagasy sa kely mitondra mofo gasy ramanonaka avy eny anala mahitsy mitondra bombo anglais mitondra karazany tena hoe malagasy mandeha mivoaka hiala am'le tanindrazany de andrato fianarana fa mbola iverina indray reharehan'le malagasy zany ary zay le ezaka nataon'ny fitondrana tamin'ny andron'ny président Ravalomanina ny am'le hoe mba hampatanjaka tsara ny hermady io itovizan'ny hermady tahaka nyreo flotte rehetra ny ivelany rehetra any de ndao tsika hanana fiaramanidina ho an'ny fanjakana ka io rehefa mivoaka ny fitondram-panjakana de tsy hoe hitrosa amin'ny hermady akory midevesarana ny hermady fa mba misy fiaramanidina manokana mba hafana mivoaka rehefa misy ny urgence na sahala am'izany ohatrany hoe hivoaka ny mpilalao baolina kitra na misy
fifananam-pirenena na misy zavatra fatao de efa mba manana fiaramanidina ny fanjakana malagasy am'izay fotoa zay de ny hermady afaka manao an'le asany ara-dalàna zay le esprit fa rehefa tonga moa zany mpandrava efa tamin'ny 2009 de nieritreritra fa zareo manam-pahaizana be de hoe tsy mety io fa manaboka amin'ny firenena malagasy de telo taona tateoriny na roa taona nitondra le Airbus 340 de niteneny rehetra hoe tsy mety io fa efa tsy zantsony izy de hoe tena tsisy nanao tao anatin'ny 90 taona nefa nisy mividy fiaramanidina tamin'ny volantsika zao tsy tafavoaka le Airbus 340 na le Boeing 737 tateoriny ary député Zererandrembolay na averina any amin'ny tompony satria tsy voaefa zany ao anatin'izany io fan'izany ny zava-misy am'izao fotoa zao tsy mahavita long courrier tsika zany raha ohatra ka misokatra le lanitra zany am'le sistany fa ATR 70 roa sisa mba mandeha député Jery ao anatin'le tsaradi de iny manko le tsaradi iny manao an'le vol ato anatiny zany le mampitoy an'le faritra samihafa eto Madagasikara de iny ny olona napetraky mipiasan'ny hermady hoe raha sanatria koa zany ka apanina ndray de ahoana ndray zany ny ahafahana manavitra zany am'lay hoe tsidika nefitsika eritrereto olona manodidina ny aminenina am'roapolo na 720 tapitrisa ATR 70 roa mba hananatsika eto Madagasikara mampalahelo tena tsy vita mampalahelo tsony député Jery fa tena hoe sady mamelatra le izy de nefa le filohantsika moa zany izy fotoana tezitra be avy any ivelany tsy manaiky classe affaire classe économique classe affaire sy ny sisa nefa lasa mamelona compagnie vahiny tsika fa netsika tsy haitsika mikarakara lizy de zay mampalahelo ary tsika moa tena miompim-peo mihitsy ny ampiasan'ny hermady satria tena fanavota-pirenena mihitsy ny ataontsika satria orinasa malagasy io de mba namevaolona moa zany mpiasan'ny hermady hoe azo atao manarina an'io de inona moa zany tsy maintsy mila tosiky ny fanjakana lizy dia ny anomezana zay mba fanampiana zay ahafahana zany manarina an'lay fiaramanidina aloha zany zay hoe mipetraka eo ambonin'ny tany tokony ho amboarina de mba farafaratsiny zany mandeha daholo ny ATR de mba afaka ihany koa zany manarina eo am'le fiaramanidina vaventy inona ny tokony atao satria tsy possible raha firenena sinosingeza be ohatra tsika ka tsy afaka manao long courrier fa ny hafa no misehatra am'izany de ao anatin'izay nefa nyteneny député Jery teo ny hoe misy mpiasa maro be tena nireriany zao tontolo zao ny ary nireriany malagasy zany pilote malagasy tena mahay tena ikoizana ary ny aterira zany mipetraka amina piste zany tena tafapetraka tsara mihitsy ny pilote malagasy indrindraindra ny reo am'le hoe mpanamory ara-barotra reny moa zany le hôtesse de l'air sy ny tseoara tena mahay mandray ary mahay miteny tsara pikana tsanganana nefa am'izao fotoana zao mampalahelo ny zava-misy hoe de hoaizy reny ankizy reny tena hoaizy reny député Jery tena zany zava-misy de nefa anjakana ve manoloana an'izany de tsy melatra de nareo moa zany rehefa tenenina de ozy izy nareo hoe téléphérique ny mety avec 151 millions d'euros fa nareo mahita an'le hermady efa potika efa mitsikofoka de tsy lahara-pahamehana zany nefa samy zavatra manidina eny ambony ihany député Jery ka zay amin'ny olana eto amitsika namana faniry le za tena mahitsy be hoe eo am'le fomba fitantanana ny olona petraka ny tadadan'le orinasa malagasy reny zany dia matetika kinamanamana sy olona zay eritreretina fotsiny fa tsy mafé le zavatra ho ataon'le olona zany na hoe tatana an'le orinasa izy zany de ny olona apetraka zareo amin'izy reny ko matetika dia olona tena ijeriny tena manokana fa tsy apiroborobo an'le orinasa malagasy no ataony fa zay hoe araka mampanamanamana sy hoe ijery hoe ahoana ny fomba ahafahako misehatra mba ahafahako mijery ny tenaka manokana koa eo anatin'le fomba fitantanana zany ka zany retraketra zany tena anisan'ny mampalahelo be deaibe nefa raha atao hoe mpiasan'ny air Madagasikara zay fampiresaka amin'ny tena ary afaka mandray an-tanana ny hoe fomba fitantanana le orinasa malagasy satria reny olo reny tena manana fandavan-tena manana fanatretena tena tian'le izy tena tian'le izy satria asan'le izy matymatesany tena asan'le izy nandaniny ny fotoana ny anarany sy ny atao hoe fotoana ny asany teo efa lavabe tsy tiano potena zany orinasa io fa tena tiany ho velomy mandray eo zany ano mitody ty amin'ny fitondram-panjakana hoe mba tsara jereny le ny mpiasa zay atao hoe tena hoe efa niasa atao atry ny ela manana zay tsaikefa zay hoe ahoana ny fomba nodonana n'ity orinasa ity indrindraindrindra eo amin'ny fanampiana l'io hermady io arabola
mba ahafahana manao réparation andreo roplanareo zany namana falidy sy mijery manokana ihany ko hoe ahoana ny fomba hijerevana andreo mpiasa ao reo mba ahafahany orinasa io ndray zany miodina sy atao hoe manao ainga vaovao zany amelona nyty orinasa malagasy ty ary amelona nyty firenetsika ty ihany koa satria raha haitsika ndre manodina an'io BDB ataoko hoe Ethiopia Airlines tena ataoko hoe anisan'ny fidiram-bola amin'ny zareo ny fananany roplanina BDB ohatr'izay koa ny tena ka tany Turquie tena mahavariana mihitsy hoe anatin'ny député tena 3 minitra misy roplanina mipetraka misy roplanina miainga misy roplanina mipetraka manao mouvement zany hoe le terrain d'atterrissage sy ny décollage samy hafa de tena variana mihitsy ohatra reny tobila manao tratrany embouteillage reny zany roplanina mandray faingana sy roplanina mipetraka de onotsa ny tena anao mijery roviny Madagasikara vao ohatran'izao tokony efa ohatran'izany fa le fomba fiasan'ny olona zay mitondra atsika no tsy mijery loatra le tombotsoan'le firenena ka zany retrarehetra zany mila renina za miteny hoe mbola tsy taritsika satria mbola resahanao moa zany hoe vola asa azon'ny tsika malagasy tany amin'ny FMI dia reny zavatra reny zany mila tokony ho jerena hoe ahoana fomba ampiasana an'izy ireny sy aiza ny lara-pahamehana zany satria raha zavatra niainantsika tao anatin'ny vola zay nentina anatrehana ny Covid reny de nametram-panontaniana mibe sy maro hoe lasa nakaiza le izy nanaovana inona le izy satria dia tsy tafapaka loatra tany amin'ny tsiraray nisy ny nahazo fa BDB reo atao hoe nahenona fitarainana tsy nahazo an'izay zavatra zay ka mila movana zany ny fomba fijery sy ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao satria tsy tafapaka ny amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fampandrosoana zay hoentin'izy zareo zany lasa nofo sisa député Jerry le misy ray aman-dreny namana lasa de anatitra azy de hoe nivaty ianao de misakafo kely amin'ny elabola de mahita an'le départ de mikopakopaka ny amin'le fianakaviana de manidina tsara ny armady tena nofo zany sisa raha izao lafin-javatra zao fa tena hoe miantso vonjy mipiasa everitsika fa raha mbola misy fisainana malagasy ihany ao anatin'ny fisainan'ny fitondram-panjakana de angamba ny anavitra an'izany orinasam-panjakana zany ny tanjona fa tsy ny amona ny orinasam-panjakana zay ny anabakabaka député Jerry Randrembola ny zavatra tiako ambary eto de ny hoe ny zavatra mahirana eto amin'ny tany sy firenena de rehefa misy foto-drafitrasa na hoe tetikasa nataon'ny mpitondra teo aloha ka tsy nety tamin'le olona zay nodimbiasany dia tsy tohizany reny zavatra reny ary ezahana mihitsy le zavatra reny hovonoina satria mety hoe mamevahana hoe ary ianona nanao an'ity de tsy mety amiko ty nefa nasoa amin'ny vahoaka malagasy izy ka za te apita zay afatra zay hoe tokony isy re olona le continuité de l'état tokony isy hoe ty zavatra vita tsara nataony teo aloha de tohizany iny na ty misy tetikasa masoa amin'ny vahoaka nataon'ny mpitondra teo aloha de tokony ho tohizany iny fa le tsika hoe miala le mpitondra anankiray de miara-miala n'iny daholo na foto-drafitrasa na zavatra nasoa amin'ny vahoaka zay fomba fijery zay zany tokony ilana eto amin'ny tany sy firenena dia anabakabaka iny fa tany eto député Jerry ianao tena mpisehatra tamin'izany sehatra ny fitaterana tany eto zany tena vao nisy loza teo vao mifampiresahantsika teto fahitana député Jerry andreny aloha ianao mpampiasa fiarakodia maro ary nisehatra tamin'io sehatra io ihany koa tamin'ny fotoanandro marina mihitsy zany namana faniry ary ty zany tsy azo hojina tsy jereny fa anisan'ny miteraka ny loza eto amin'ny firenena ihany koa na eran'izao tontolo zao koa azo eritreretina zany dia ny faratsiny lalana io faratsiny lalana io zany no matetika tsy alalan'ny chauffeur tsony hoe ahoana ny fomba efezako an'ity fiarakodia ity ny antony rehefa ratsy ny lalana de tsy maintsy mitsaikitsaiko izy any amin'ny lalan-dratsy eo ihany koa le atao hoe fahanteran'ny fiarakodia zay miasa eto amintsika rehefa mandeha am're lalana ratsy reny mety misy fahasibana tapoka zay tsy fantatry ny chauffeur de rehefa mahazo lalana tsara ny chauffeur de miezaka miratirape le fotoana lany tary am'le lalana ratsy zany de zay le fandanana mafy zay
mety tsy voafehy le sofera tso zany a le fiarakodia mety tsy mana-po inona ny zavatra mety hitranga tapoka any anatina fiolanana any a na mety misy alika mepita na mety misy tômôbila mifanena na mety misy obstacle arakaraka zavatra misy a de re zay zavatra zay zany anisany miteraka zay loza zay na mety koa misy fahasimbana tapoka koa le fiarakodia avy amin'ny izy avy nandeha tamin'le lalana ratsy a tsy azo eritreretina ataony zany zavatra zany satria na ataoko hoe am'tony resaka mivoaka kely ataoko fanoarana atao hoe tony korsa fiarakodia tony na resaka rally reny na manafaniry de mametraka pièce vaovao ny le tompona fiarakodia zany mba hahafahany zany hoe ho tonga any amin'ny tanjona zay atsatrarina de nefa reny tômôbila eny fa tratran'le lalan-dratsy le mitotototony eny na vavoaka le pièce de simba vetivety ohatra zay ko ny aty ampisehatry ny fitanterana mividy pièce vaovao ny tompona fiarakodia apetraka amin'le tômôbila sy ndraindraketra tratran'le lalan-dratsy eto amintsika nampine vaovao reke mipoka am'ireny tratran'le goudron tapaka lalina be reny ary zay anisan'ny mampalahelo mihitsy hoe efa resahana foana io resaka lalana io zany hoe aiza hoaiza amin'ny fanjakana am'izay fanamboaran-dalana zay ary eto moa zay efa vao misy ministra vaovao reny eo amin'ny travaux publics dia ngamba rahan'ny bakeo filoam-pirenena hoe miditra ny fotony zareo miezaka hoe aiza misy zavatra lalana tokony amboarana aiza misy zavatra lalana tena ratsy tokony atao malaky de misy matoka na manafanitry fa tsy azakazaka zany zareo am'izay hoe fanenjehana zay fanamboarana ny lalana eto Madagasikara izay ohatra zay ihany koa ny RN3 zay anisan'ny vao nandanako tamin'ny zoma teo dia potika tanteraka le lalana nefa zany ty asabotsina mena lalana Mazandranotsorobe io moa mitoy mivoaka hatrany Ambatondrazaka ary zavatra mampalahelo zao de mampitoy distrika maromaro izy io Manjakandriana Ambatondrazaka Anjorobe Ambodradrimy sy Avaradrano de io koa nefa zany iny faritra Anjorobe zany anisan'ny mamatsy vary an'Antananarivo anisan'ny mamatsy ny saribao an'Antananarivo anisan'ny mamatsy ny kitay zay ampiasain'ny vahoaka malagasy eto Antananarivo satria tsika na andrenivohitra ary ny ankabetsahan'ny vahoaka mbola mampiasa kitay na manafaniry ary zany retraretra zany moa zany de anisan'ny hoe mbola ahitana taratra ny tsy fandrosoana na ny hoe mbola fahatrantsika malagasy tsy mamenatra amin'ny teny an'izany tenenitsika eto zany zavatra zany mba ho tonga any tsofony mpanatateraka zay tokony hijery manokana ny zavatra retraretra mba hasoan'ny vahoaka sy hampandrosoantsika malagasy zany satria raha fomba fijery samy manana fomba fijery ny olom-pirenena retraretra fa ny anay tompoko dia ny fitarainan'ny vahoaka sy ny filan'ny vahoaka no tsy maintsy vozy eto amin'ity Miara Manonja ity satria reo vahoaka reo dia tsy manana zo loatra na tsy manana fahefana loatra mba hahafahana izy ireo mampita ny etaetany hahafahana izy ireo mampita ny marary azy ampitondra fanjakana fa de amin'ny alalan'ny tonaina manjery tsony amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka zany no hahafahana mampita zay afatry ny vahoaka zay ka mba mila jerena manokana ihany koa io RN3 io satria izy io de efa mesimba ary indrindra misy foana natao hoe fanamboaran-dalana any amin'ny faritra misy foana fanamboaran-dalana tsy aroa fa dia ny RN3 zany de matetika tsy tafiditra ao anatin'le loi de finance reny na ao anatin'ny programme gouvernementa fa eto zany de efa manao antsoavo na de tsy distrika misy anary ny alean'io RN3 io fa kosa mandalo eto Avaradrano zay teneniko teo zay hoe misy vokatra maro no ampiakariny mandeha amin'ny lalana iny miakatra eto Antananarivo dia izany retraretra zany no ampitaina amin'ny mpitondra fanjakana dia mialatsiny na manafanitra satria mba hitodika manokana amin'ny distrika Avaradrano ireny tenako satria ny tena moa dia miezaka foana hoe inona marary amin'ny vahoaka Avaradrano inona ihany koa ny atao hoe asa napetraka ny vahoaka tamin'ny tena dia miezaka ihany koa mampita an'izay raha tsy teny azy hoe resaka tsy fandriam-pahalemana dia anisany tena mampikaikaiky andray ny vahoaka malagasy marina iarahan'ny Madagasikara ray manontolo dia mikaikaika zay ny olona retraretra am'izay tsy fandriam-pahalemana zay dia niezaka ny tena hoe nitady olana hoe ahoana no ahafahana mijery sy mijery vahaolana vonjomaika aloha de aveo mijery vahaolana maharitra mba ahafahana mitandro zay tsy fandriam-pahalemana zay dia niaraka tamin'ny
atao hoe tompona ndraiky mpanjakana teto amin'ny distrika Navatrano, tao anatin'izany chef district, tao anatin'izany polisy ny gendarme miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony eny reny dia nisy fivirinany anahanananareo tamin'ny Azoma dia lijerevana zay vahaolana zay ary eto dia ohatrany hoe maneho fisorana ihany ny mpisehatra rehetrarehetra zay niaraka tamiko zany nafahana nijery an'izay vahaolana zay satria reo vahoaka maro tamina fokotany anankiray sy commune anankiray tao Akadikely tao am'le fokotany anankiray taona Ambotraina zany dia niantso vonjeo mihitsy niantso vonjeo tany amin'ny aina manjery dia nahitana vahaolana moa zany izy ireo dia nandraina ndraiky mpitandro filaminana sy polisy sy gendarme moa zany miaraka amin'ireo andro masom-pokon'olona hitandro zay filaminana zay ary anisany nampirongatra ihany koa le tsy fandriam-pahalemana atao amin'ny fokotany sy commune Akadikely io dia ny tsy fisiny loatra ny atao hoe andrin-jiro zay entina nazavana ny tanàna dia zay koa no nanaovana antso avo amin'ny jirama zany hoe mba efa voalohany vola tamina poto efa voalohany vola metrahana ny fil sy ampidirana ny compteur amin'leo trano marobe fokotany anankiray ireo dia tokony mba ezahany jirama zany no mametraka an'ireo fil ireo sy le compteur ireo zany farak'izay aingana satria misy ny fahatyolona tao ary zavatra nampalelo na manafaniry dia nisy fianakaviana anankiray dia nitsoka tsomponenana mihitsy zareo satria dia tafihan'ireo daly reo zany dia naolany le vadin'le Ramse naolany ihany koa le zanany anankiroa vavy dia nampalahelo le zavatra nisy de lasa nitsoka mihitsy moa reo olona fa navela leo le tanàna sy le tranony de nitsomponena na ny fahatrary izy ireo satria na nienany trano tamin'ny olona na ny zavatra nienany trao de tena nampivaraontsana nisy koa olona narary na naratra nisy olona maty mifandesinesy be zany le tsy fandriam-pahalemana atao de zay no anaovana antso avy amin'ny jirama hoe mba aloha mba ataonareo angena azy hipetrahan'ny andron-jiro sy ny jiron'ireo olona reo zany amaranako ny fitenenana na manafaniry dia makasitraka be dehibe tamin'ny atao hoe fiaraha-miasa zany tamin'ireo mpitandro filaminana sy ny polisy zany tamin'izay hoe fijerevana manokana ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay zany ka dia isorana be dehibe izy ireo amin'izay atao hoe fanetretena andray andraikitra amin'izay fitandrona ny filaminana ao amin'ny commune Akadikely eo zay eny ary de fian'ny fankasitrahana ny député Géry Randrembolaina atsika tamin'izay faneho-kevina nataony teo zay izy moa dia voafidy tetsy amin'ny district Navaratrano resaka momba ny Hermady izy ny amin'izay hoe tranga mahazo ny orinasa mpanjakana amin'ny sehatra fitaterana na bakabakizay ny resaka ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana ny tontolo ny lalana ary ny tantara ny andraikitra ny raisiny amin'ny mahasolo-mavomboaka azy atao anatin'ny district avy Navaratrano zany zay niona tamin'ny chef district sy ireo tompona andraikitra misana zany filaminana mba hikaroana vahaolana maharitra momba ity tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny district Navaratrano ity fa raha eo anivony antoko de fa resantsika moa zany fa dia metsiketsika ny Avaratrano zany eo lafiny zay fameloma maso zay ny eny anivon'ny commune vita moa zany ny eny anivon'ny commune dia tsy maintsy ho tonga ho an'ny district zay ny amin'iny fa eto tsika de resaka kely am'izay zany mialohan'ny idiran'ny député Alaina tsy mazafy rehefa avy eo zay voafidy teny amin'ny district Anatsimondrano de iresaka mahakasika ny resaka famatsim-bola azon'ny Madagasikara noresahana teny anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ity zay le hoe FMI tahirim-bola iraisam-pirenena ny banque mondiale moa zany de efa fantatsika fa banque iraisam-pirenena iny banque mondiale zay fa tamin'ny faran'ny herinandro teo manko zany no nivoaka ilay vaovao teo amin'ny filoha malagasy ny filoha zany Andriamatoa Andrina Rajoelina rehefa avy nikabary teo anivon'ny firenena mikambana Rina Rabe Mananjara de niazakazaka zany tany New York le fionan'ny 76e session ordinaire ny Nations Unies de lasa nakany Washington DC zany nanao an'ilay fionana tamin'ny tale général ny FMI Christy na Georgieva izy io zay nanaovana zay fifampiresana zay satria
zay zavatra tsara ho fantatsika de hoe rehefa misy ny fivoriana tapiny ny firenena mikambana ohatran'izao dia miasa avokoa reo branche rehetrarehetra zany miaraka amin'ny Nations Unies zany fa eo ihany le firenena zay hoe ronjato latsaka kely zay mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana fa reo branche rehetrarehetra zany zay mifandray amin'ny firenena mikambana dia manaraka sy miaino avokoa zany le etsik'ilay fivoriana mikambana fivorian'ny firenena mikambana marobe rehefa miresaka branche atsika ao anatin'izany ny FMI, ny Banque mondiale, ao anatin'izany ny OMS, ny OMC, ao anatin'izany toy ny resaka resahana momba ny pétrole sy ny karazany dia ao anatin'ireo sehatrasa za mifandray amin'ny firenena mikambana zany mba azona manao fampandrosoana ka nisy lay fanapahan-kevitra nyraisin'ny FMI tany amin'ny volana aogositra fiandohan'ny volana aogositra de efa nanapa-kevitra zany ny teo anivon'ny FMI fa tokony handinika momba ny hanaovana an'ilay post covid-19 zany na hoe hinona no hanarenana an'ilay fahavoazany covid-19 maneran-tany zany satria zany no andraikitry ny FMI ny andraikitry ny FMI zay nanangana anazy tany amin'ny taona 4 na 5 tany rinarabe mananjara taorina ny ady zay niseho tany amin'ny ady 37 tany na taorina kelin'izay de hoe aleo mba alamina ny tsisiny ny krizy arabola intsony maneran-tany aleo mba hapetraka am'izay le fahafahana mandroso amin'ny sehatra eran-tany ka tsisiny zay krizy mondiale matanjaka be zay ka tsy hahafahan'ny firenena zay mitrosona amin'ny tany zany aleo mba hisiny le fifamezivezena arabola de ahafahana manosika amin'ny firenena sahirana na andalam-pandrosoana mba haka ny toeran'ny firenena matanjaka dia nidina mijery ny lafin'ny fiketraka raha na arabola ao anivon'ilay hoe comptabilité publique na comptabilité le firenena mijery amin'ny hanampiana izany iny le aide à la balance des paiements ny FMI zany de anjaran'ny FMI no mijery an'izay mba tsisiny zay hoe fahampitehana sy fitotongana arabola hitarika amina crise mondiale zay no anjara ny an'ny Banque mondiale ndray dia resaka développement iny na fampandrosoana zay misehatra ifotony ka mampiasa institution na financiera vitsivitsy izy ireo mba hahafahany mamatsy vola amin'ny alalana tetikasa rinarabe mananjara de iny le hitantsika misy iday sy ny sisa zay miaramasa amin'ny Banque mondiale zany de ty FMI ty de mazava tsara ny azy hoe tsy maintsy ampina ny firenena anankiray de ohatran'ny ratsorona amitsika zany izy de hoe ohatran'ny banky any io de ny mpikambana ao anatiny de raisina hoe actionnaire zany na hoe reo mampiasa vola de misy fandraisana anjara ao anatin'izany FMI zany de ny anaran'io fandraisana anjara io de quote-part ny anaran'io quote-part ny anaran'io de ny firenena mpikambana ao anatin'izany FMI zany de samy mandoha an'ilay fandraisana anjara hoe quote-part de arakaraky ny quote-part aloha no ahafahana manao fanampiana an'le firenena tsirairay avy mandoha kely zany ianao rina de kely zany eo ihany no menanao mandoha amin'ny antoniny ianao de amin'ny antoniny raisinao mandoha betsaka ianao mazava ho azy betsaka fa arakaraka zay ihany ko no ny calculena araka ny statut zay nananganina ny FMI ny hoe ohatrany ahoana no anjara zay am'izay manana quote-part betsaka ao anatin'izany fa ao koa nefa mbola misy tolotra zay tolotra resan'izay ahafahana miazo any amin'ilay mission na le tena andraikitry ny FMI ho any amina firenena eto ambony tany de misy tolotra de hitolotra koa ampiasain'ny FMI hanampiana amina firenena anankiray de ray am'ray ny tolotra reny le FEC na fonds élargi de crédit rinarabe mananjara ty zany ty hoe allocation na don non remboursable aty dia afa tsy sidirany am'le FEC ty satria ny napetraky ny FMI rehefa nitranga lay zavatra ngeza be taorina lay olana maneran-tany dia tsy maintsy nakafanapahakevitra ny teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena hoe ahoana no anavotana an'izao tontolo zao satria avy niatrika ady izy ady hitatsika ary de arabasy ny sisa fa ady ara-pahasalamana de hitatsika ty zavatra nitranga tamin'ny covid-19 ty ka aorinan'ny ady tsy maintsy misy ny fanarenana ary rehefa manao fanarenana de misy ny volana atokana am'izany
de nivory ny filakevitra teo anivon'ny FMI, nivory ny conseil de gouverneur taty amin'ny faharoa ny volana aogostra taty, de mbola nitoila izy taty amin'ny fahatelo amby roapolo sa fahadimy amby roapolo ny volana aogostra, de nametraka an'le hoe hamatsy volontsika ka 650 milliards de DTS no vatsina am'izany. Inona natao hoe DTS? Droit de tirage spécial natao hoe DTS. Io zany tsisy vola mifamezivezy ery atany fa rehefa natsangana ny FMI taty amin'ny taona 7 tsika nanomboka antrangana lizy nanomboka nandeha le adevitra momba ny SDN de taty amin'ny 10 mihitsy aza ny FMI vao tafatsangany marimarina kokoa zany taty izy vao tena nandeha zay de nisy am'ty resaka DTS ty. Io zany de karazana bon de caisse io no taratasy zay kikajina ny vola mifamezivezy any amina firenena tsirairay avy, de io vola io apetraka eny anivon'lay firenena tsirairay avy. Ka rehefa mamoaka vola zany raha hoe sous formana DTS le izy dia tsy lay vola zay resantsika hoe dollara sy yuan na livre sterling britannique na ny euro no zarainao anatin'izay fa amin'ny alalan'ity DTS ty. Fa ity DTS ty de ikajina am'lay réserve na devise ao anatina firenena anankiray am'izay famatsiana atao azy zay, na ikajina ihany koa azavadika amina vola zay nresantsika ka tsy maintsy ireo vola reo ihany no amadiana azy. De ohatra hoe dollara na euro na livre sterling na yuan arakarak'izay, reo zany no nekeny ny sehatra iraisam-pirenena ho amadiana an'le DTS. De 650 milliards na DTS no nomanina tamin'izany fotoana andrany hoe ndao ireo no zarainy. De iny Rina Rabe Mananjara rehefa natao fitsinjarana an'iny satria tsy maintsy avotan'izao tontolo zao satria miara fesona amin'ny FMI ny firenena mantra raha ohatra ka tsy avotana de tao anatin'izay no misy ny hoe ohatriny ny anjaran'ny Afrika de 33 milliards de dollars ny anjaran'ny Afrika tao anatin'io 650 milliards de dollars zay natao any DTS io. De io no mitsinjara amina firenena matanjaka, amina firenena efa misongadana na pays émergent, amina firenena andalam-pandrosoana sy amina firenena mantra. De ny fomba fiteny am'le firenena mantra moa zany Rina Rabe Mananjara de hoe faible revenu. Aloha atao ohatran'izay izy amin'ny teny frantsay mba mety an'le fitondrana am'izao fa raha toa hoe amina firenena mantra de trony tsy de zakazakany zareo le izy. De ato am'le faible revenu zany tsika no nomena am'lay don non remboursable zany. Io de ny rehetrarehetra nahazo an'io fanampian'io tompoko fa tsy arak'le communication hoe vokatry lay négociation nataon'ny fitondram-panjakana, tsy arak'le resahana le hoe itsika de nahazo betsaka, tsy mbola nisy ohatran'izany raha ny vola azontsika tany amin'ny FMI fa tena fanampiana natokana mihitsy io ho an'ny firenena rehetra zany zay nivoaka septra tamin'ny Covid-19. Ina moa le filaza azy teo le hoe maninona faible revenu zay ka tsy Madagasikara rery hoe ka misy maro be le faible revenu de misy le pays émergent de aloha mba tonontsika hoe iza mba nahazo ao anatin'ny reto ara fa ndraindray manko le izy zany satria zay zany le fanomezana zay le nomeny ny FMI zany ao anatin'izay adevitra momba le hoe ahoana no anampiana zany satria misy an'lay paquet sika 650 millions de dollars zany zay natokana ho an'izay de ny 33 milliards de dollars tam'ireo no nomena ho an'ny Afrika zany. Izavony nazo akoatra Madagasikara. Ndaso aloha riny aza mbola maitry aloha. Resantsika tsara l'izy. Afrika Atsimo ary 4 milliards virgule 300 millions de dollars ny azony. Nigeria 3 milliards 500 millions de dollars ny azony. Égypte 2 milliards 900 millions de dollars ny azony. Algérie 2 milliards 660 millions de dollars ny azony. Libye zay maty ny ady atrano mafy be io nahazo 2 milliards virgule 14 millions de dollars ny azony. RDC misy any teny Tshisekedi 1 milliard virgule 500 millions de dollars ny azony. Maroc 1 milliard virgule 300 millions de dollars ny azony. Efa mandroso be Maroc. Angola 1 milliard de dollars ny azony. De ato an'le pays an'le Afrique de l'Ouest zany Côte d'Ivoire 925 millions de dollars ny azony. Sénégal 460 millions de dollars ny azony. Cameroun 393 millions de dollars ny azony. Fa mialoha kely
taorina kely ny Côte d'Ivoire, Tunisie 775 millions de dollars no azony. Iresaka Madagasikara tsika rina. Resao mihitsy nao fantatry ny Madagascar 332 millions de dollars ny azony. Millions de dollars ny azony. Togo 200 millions de dollars, Tchad 199 millions de dollars ny azony zany. Zany ny sitraka ny rehetra de anjaran'le firenena rehefa fampiresaka hoe ity lay enveloppe suivant ty zavarty de inona no ampiasainareo azy. De nanontaniana ny fanjakana malagasy satria malalaka izy satria le quote-part zany zay ny anaran'lay fandraisana anjara de napetraka hoe inona no ataonareo de nisafidy le fitondrana malagasy satria mivoaka le covid-19 reraka le firenena rehetrarehetra samy hafa le fanampiana le tamilay relance le économie sy le fanampiana le covid-19 le nahazotsika 500 millions de dollars. Indray le samy nanampy daholo ny firenena kely samy hafa de nisy ny FMI de misy ny Banque mondiale de nisy ny frantsay de nisy ny américaine sisisy afiny zany. Fa ity tena hoe aorinan'ny ady manomana lela vola zay nge taorinan'ny ady le be voalohany sy faharoa nge nisy fanomanana lela vola nomeny zao tontolo zao de aorinan'ny ty ady tsy zany efa rava le état d'urgence sanitaire, efa miditra ny an'le passe vaccinal atsika ary efa misokatra amin'ny frontière rehetra eto ambony tany de nanokana vola am'izay zany de teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. De inona ny Madagasikara de ny anazy ony hanaovana foto-drafitrasa manko tsy azo tsy afany mihitsy io tiany mihitsy io foto-drafitrasa io mety daholo zay fomba etsona amin'io azy fa io foto-drafitrasa de hanaovana angozo azo avozina de hanaovana fiahina ara-tsosialy protection sociale de hanomezana rano fisotro madio dia ny resaka ady any atsimo am'le rano fisotro madio sy le tsy fanjari-tsakafo le malnutrition le niteneniny hoe droit fondamental tam'izao fotoanany zany io le izy io am'ty lafombolo ty zany le azotsika le hoe non remboursable zany samy hafa am'le fake iny 332 millions de dollars zany ity azo ty ary mitovy sehatra am'y firenena rehetra zay tokony ampiny na firenena matanjaka azy ary narabe mananjara ny Américaine États-Unis nazy 118 milliards de dollars tao anatiny ty. I Chine nazy 43 milliards de dollars ao anatiny ty fanampiny ty satria 650 milliards de dollars zany le nomana ao anatin'le enveloppe ngezabe de 33 milliards amreo ho any Afrika zany. Dikan'izay tsy hoerahoerana le zavatra hoe de tena izay rery any no mahay minegosy ny sisa fa samy hafa am'le feko any resantsika an'le feko indray le fonds élargi de crédit iny dia 2021 sy 2024 iny le azotsika le 320 millions gamby zay rina le tamin'ny volana février le raikitra fa azo an'io tsika zany sy volana marsa 2021 fa iny mbola misy tranche iny dekesena tsikelikely na asa 40 millions 44 millions de dollars de tonga ty amin'ny asa 169 millions de dollars zay no alefa ao anatin'zay vola zay omen'ny FMI zay. Ny Banque mondiale 1 milliard 100 millions de dollars le nekena taty amin'ny fivorian'ny ita le tany Abidjan Côte d'Ivoire de le nanaovana sony voalohany 490 millions de dollars. Mialoha ty zavatra nataontsika ty ndray rina le tany am'le Washington zany le misy any fiona tamin'ny FMI de lasa alohatsika nanosonia le trousse le tato Frantsa le hoe 199 millions d'euros ka 155 tamin'io 151 marimarina kokoa dia anaovana téléphérique fa ny ambony dia anaovantsika an'lay teo am 47 teo ngambany mandraka 3 zany. Zany hoe raha rehefa tena diniana zany le izy dia miandro ny fitondram-panjakana hilazany vaovaotsika fa avy nangatabola sy avy nitrosa le fitondram-panjakana. Ny fivoahana tany ivelany zany nataon'ny fitondram-panjakana de le fivoahana zay mazava be lay satria tao aoriana lay 2019 de 2020 zany bloqué tsy de afaka mivoaka ny fitondram-panjakana fa rehefa mivoaka izy akoatran'le fanampiana le covid-19 rina le 500 millions de dollars fanampiana azy tsika de nahazo tany amin'ny ida zany tsika 490 millions de dollars iny lay nyratifieny ny Assemblée nationale farany teo
ao anatin'le 1 milliard 100 de nahazotsika tam'le fek 320 millions de dollars de nahazotsika tany am'ilay frantsay 151 anaovana téléférique mbola devitra be mihitsy zany dia 47 millions de euro eo anaovana an'ilay mandraka 3 de ity azotsika tamin'ny FM ity lay hoe non remboursable na tsy avena miankina hoa amin'ny cote-part an'ilay firenena tsirairay avy zany satria izany cote-part izany ihany ko sy ny firenena dia tsy maintsy jerevana ny tanjaka raha-toekarenany de mbola osy Madagasikara ritsady ane miaraka amintsika sy Togo itsady vao nisy an'ny fitsarana tsy ely zay tamin'ny Senabre Senabre fa nsoloan'ny Idriss Déby le maty anady de ny zanaky Idriss Déby indray no nasolo azy am'izao fotoana zao ao anaty ady de zany no milahatra Madagasikara Rina Rabe Mananjara ary menjera ao anaty fahatrantsika am'izao fotoana zay ka zany lafin-javatra zany mba tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy zany mba hoe aza mba adalainareo le vahoaka aleo mba fantatra ny zavatra tokony ho fantan'le vahoaka malagasy aleo mba tokony iaina ny zavatra tokony iaina n'le vahoaka malagasy fa ndraindray rehefa mieno an'le fanazavana hoentin'le fitondram-panjakantsika de otriny hoe tena mahay izy tena enjany izy sy ny sisa nefa rehefa jerevanao le izy techniquement dia zavatra normal natokana ho an'ny rehetra le izy mba ahafahana manao an'le stabilité macroéconomique rina de mametraka plan de redressement zany ndrehetrarehetra hoe zao no anaovana anyity de zay inge le izy na faiko na lay vola azo tany amin'ny FMI fa matetika le izy mpanoana an'le fitondrana koa moa tsy mana an'le zavatra de hoe merci président aingana be miaraka am'le j'adore de tsy mandinika tsara am'le izy hoe zavatra normal ane ity zavatra ity ary raha ny azotsika raha par rapport am'le firenena rehetra hoe Côte d'Ivoire, Afrique Atsimo, Nigeria, Maroc, Angola jerevy daholo reto nazo reto manoko Afrique Atsimo, Nigeria, Egypte, Maroc, Angola, RDC, Algérie, Libye tena le firenena aty am'le Maghreb daholo reto Rina Rabe Mananjara lefa le matanjaka be reto ary presque anglophone bon misy Angola ato hoe somary zanany Portugal zareo fa mivarina ato am'le Afrique de l'Ouest atsika de ato an'le niaraka tamin'ny frantsay ato izy ato de hitatsika amin'izy hoe sahirantsika ao anatin'le situation zany resan'zany misy zavatra mba tokony hampatonga saina ny rehetra ihany le izy ny amin'ny hoe atsika Madagasikara ary fantatsika no tokony hanavotana an'le firenetsika fa mila mahafantatra koa tsika no vaovao ato anatiny fa tsy mitombola resahany etseroa tsy hoe iny akoriny no hotradradradraina sy hoerahoerana fa raha ny tena izy tokony menatra le fitondram-panjakana rina satria izy no miteny hoe tsy mila mpamatsy vola fa tsy tafavoakentsika na 30 na 40 na 50 na 2060 nefa tsy afahantsika miala efa mpikambana ao anatin'lay tahirim-bola iraisam-pirenena ozytsika ary efa mandray anjara ao anatin'le compte part tsika sarotro zany rina zany hoe iny moa tamin'ny fotoana ny fampelezakevitra hafanam-po no mibaiky tamin'iny fa rehefa jiniana l izy amin'ny lafiny ara-teknika dia manahirina be ny any Rina Rabe Mananjara ya tsara ny mahafantatra an'izany na somary hoe teknika ara maro ny hoe tonom-bola izay voatonontonona ka nefa ireny tonom-bola ireny de mametraka fanontaniana foana ny olona hoe mampiakatra inona ny fetraikany mba mampiakatra ny kilaombary any anaty volany ve mba mahatsara ny fiainana andavanandro ve sy ny sisa tiana tenena tena hoe na inona tonom-bola etsery indrindrandrindra hoe nitrosaina sy ohatran'izany dia io maankina amin'ny fahaiza-mitantana sy fahalalana ny tena maharary ny vahoaka zay ihany io ny vahoaka de misy maharary azy ao misy tonom-bola tsy misy tonom-bola ry nefa ny volany sesesy tsy voaloha misy tonom-bola tsy misy tonom-bola ry ny volan'ny mpiasa nermady tsy voaloha misy tonom-bola tsy nahazo volan'izao nahazo volan'izao kanefa ny vola izay tokony hoe amatsinina ny jirama ohatra hoe mba nalana azy eo anatin'ny fahasaranana amatsina ny orinasa malagasy ohatra ny totsita zay fandehany ohatra ihany moa reny ary zavatra iainana isan'andro rehefa hitako aiko eto ny député Alain Ratsimbazavy voafity tamin'ny alalany tika Madagasikara to amin'ny distrika ny Atsimondrano miarabanao indray aloha député tonga eto amin'ny Miara Manonja
miarabanao namana rina rabe mananjara ary manaritra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana miara manonja amin'ny ty maraina ity arabaina manoka ntsika ato anatin'izany distrika na Tananarivo Atsimondrano zay nahavoafidy ny tenako solombavam-bahoaka zany fantatra fa maro dia maro nareo no manaraka ny fandarana amin'ity maraina ity ary zay indrindra no anaovana kopatanana ho antsika tsirairay avy eny tompoko ny fandarantsika fa maro no netin'izy mirahalahy zay teo aloha teo zay ary atao hoe famakafakana mitombona fahitana ny raharam-pirenena misy amin'izao fotoan'izao namanarina ka dia anehoana ihany koa ny fisaorana azy ireo tondra an'izay faneho-kevitra izay eny ary raha ny raharam-pirenena moa tsy ho vita eto na dia hoe ariva eto ary ny andro fa sationany ihany no hoentsika eto fa tonga dia omeko anao avy hatrany ary ny sehatra député Alatsinainy manana ny ambary ianao mandeha dia mandeha fotoana tapitra ho tapitra ny fitaom-piasany ny CNI manakambary ianao momba an'io marina tokoa zay namanarina amin'ny volana oktobra ho avy zao no fantatra fa hifarana zany hoe fiampitoam-piasany ireo mpitsambana ao anivon'ny CNI eto amintsika ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao dia hoe mitety faritra izy ireo manao an'izay tombanezaka izay hoe nanahoana ny fandehan'ny zany asany tanterahan'izy ireo nandritra an'izay manda zay ny andrandraina amin'ny zay dian'izy ireo amin'ny fitsidiany isapahatra zay dia ny amoaka ny hoe mangarara ve ny fitantanany CNI aloha nandritra an'izay fitantanana netin'ireo ekipa teo ireo satria maro ny fanontaniana zay tsy naza ombaliny ary manarak'izay ihany koa dia ny mahakasika indrindrindra ny hoe nisy olana teto amintsika mahakasika ny lisym-pifidianana zany hoe olana ara-teknika tsara ihany ny mampatsiahy andreo mpitsambana ao anivon'ny CNI sy itsika vahoaka malagasy fa anisan'ny nanana kitapom-bola lehibe zany CNI zany teto amintsika tao anatiny le antsoina hoe kitapom-bola ny SACEM zany na ihany koa le antsontsika hoe basket fond namatsy vola ireo firenena avy any ivelany anatanterahana ireo fifidianana maro samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena inona nefa ny olana zay hitantsika nandritra an'izany fifidianana zany ny ariary zany fisina doublon zany teto amintsika raha fitinina dia hoe tsy nafeny asany ve ny CNI na ny ratsa mangaikany zay mipetraka ny anivon'ireny rafitra isan-karazany anivon'ny distrika ny anivon'ny commune ary koa ny anivon'ny fokotany izay ny karakara sy nanomana ny fifidianana rehetra teto Madagasikara ny olana zany dia ny hoe na dia ho vatsiana vola toinona ary Madagasikara rehefa tsy ao lay fahaiza-manao sy fahaiza-mandrindra le asa dia olana goavana zay hitantsika fa teraka voka-pifidianana zay tsy mifanarakaraka ny tokony ho izy ny zavatra hitantsika teto amin'ny tany sy ny firenena ka amin'izao fotoan'izao manao tombana ny CNI amin'izay asan'izay dia andrasantsika zany tatitra hoentin'izy ireo zany mamarana amin'ny fotoam-piasany hoe mba anisan'ny voalaza ao ve ny mahakasika an'izay lafy ny fangararana mahakasika ny fifidianan'izay zay angamba namana rina ny mahakasika an'iny resaka CNI iny amaranako azy kely fotsiny angamba dia ny hoe raha tena hirisoana ny fametrahana mpikambana vaovao anivon'ny CNI dia manana anjara amin'izany anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny fisafidianana an'izay olona isolotena n'izany anteny meram-pirenena zany eny anivon'ny CNI ka tsy hoe la dia ahisy ny fivoriana ara-potoana zay atao amin'ny ny anteny mera pirenena rototo zany ka amin'izay no alorana zany an'izay mety hosolotena eny anivon'ny anteny mera-pirenena ka zay mantsy député Alatsinainy le hoe tatitry ny asa nataon'ny CNI zany pesaka mifanio-kevitra momba an'izy io satria ny arahany aina teto zany ny zavatra nisy hoe doublon sy ny sisa ianao teo nilaza hoe anisan'ny nahazo vola amin'ny alalan'ny SACEM sy ny namany dia rehefa nytaninao zany ny olo-pirenena zany dia zao foana na verimberin'ny olona hoe raha mbola isy fifidianana izay ho atrehana dia
fifidianana mangarahara no tadiavinay, fifidianana tsy misy osoka, fifidianana tena hoe maharesy lahatra ny rehetra ny amin'ny fikarakarana aza sy ny sisa. Ty matsao resaka hoe olona hoe anendry zany reo akoro isan-karazany hoe mpanao gazety zao a manasolo-tena nareo miatemera-pirenena nasolo-tena sy ny sisa, tiako mba hoe anehoany député Alain Tsimbazafa efitra zay le tontolo le hoe raha anao fifidianana de fifidianana lavitry no osoka no tadiavin'ny olona, tsisy an'izany doublon zany tsony, tsy misy an'izany anarana verimberina zany tsony, tsy misy an'izany tsy hoe tsy nahazo tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anarany kanefa de nafeny fepetra sy ny sisa izy a, zay ny etaetan'ny be sy ny maro a, ahoana ny fahitanao an'izay, ninona fifidianana ho avy any ariana rehetra any. Anisan'ny nangatahana ny teanivo fanoherana tamin'ireny fitronandro nasionaly nitanterahana tamin'ny telo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo volana jolay lasa teo reny izay hoe fijerena manokana na ny fandravana mihitsy anio mpikambana ao anatin'ny tseny io raha ohatra ka hita ao anatin'ny fifidianana manaraka le anarana aloha hoe mahaleo tena nefa ohatrany totsy zay no fahitana ny olana satria raha isitsika na andefa solo-tena range ohatra ny anivony antemera-pirenena misy antoko zay maro anisy zay fantatsika fa efa mampana zany ny hoe olona zay arosany anivony zany vomera manokany zany amty fikarakarana ny fifidianana ity satria lasa izy menakaviny ao anatin'le fikarakarana rehetra eny fa naneny anivony ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana raha de fantatsika tsara fa ny mpikambana à 99% ny ilazana azy ny mpikambana anatin'izany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany de avy am'izao fitondrana misy am'izao fotoan'izao zany hoe sarotra ny ananana toky manoloana an'ireo dingam-pifidianana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay le hoe mila avoasika mihitsy zany rafitra rehetra zany mba hahafahan'ny firenetsika zany a hoe ao anatin'ny fanajana ny fangararana ary ihany koa anatin'ny fifampitokisana no ametrahana an'izany hoe fitantanana raha ra-pifidianana eto Madagasikara ka anisan'ny lalana anankiray ty fametrahana ny seny ity zay tokony hisy ny fikonan-doha ahafahana mamaritra ny dingana ny fametrahana ireo mpikambana ao anatin'ny seny mba hialana am'izay hoe aya isan-karazany zay any anatin'ny vahoaka malagasy zay mbola mitombona foana aloha hatram'izao zany fehi-kevitry ny RMDM teny baibasy mbola mitombona foana ary atao hoe nodinihana tsara nge izy reny mato namoana an'izay hoe fehiseny io mantsy tafiditra ao anatiny mihitsy io am'le fehi-kevitra fantatsika fa ny olona zay nanatrika tao anatin'izany fitoanando nasionaly zany de tena nahitana ny hoe solo-tena avy amin'ny lafy valonosy ary rehefa maharary ny vahoaka zay de hoe amin'ny lafiny fifidianana zay vohitsakitsaka ny zony de mijoro ny vahoaka malagasy ary io ilay atao hoe fehi-kevitra angeza be zay lalana tokony izoran'ny firenentsika ahafahana mamaha ny krizy ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ona député Alain Tsimbazafa ianao moa mahasolom-bava-boaka anao zany hoe misolo-bava-boaka misolo ny vavan'ny vahoaka be de be le tsy fandoavam-bola le tsy seroa ny ao aminareo mety mera-pirenena moa zao ny assistant ny ao aminareo mbola tsy nandray vola efa mambolana efa mambola menomenina daholo ny ateny mera-pirenena nefa tsy hoe mpanohatra ihany nefa ny mpanohana fitondrana raha no maro amin'ny ateny mera-pirenena tsy mandray vola ary anisa menomenina ny eo anivony ny mpanohana amin'ny fitondrana ao anatin'ny ateny mera-pirenena satria mbola tsy nandray an'le zavatra satria io ny ozatry ny fiainana zany ny ao amin'ny armata moa zany de fa tsy araky ny tokony izy atsony ny fandraisam-bola itondray misy an'tony resaka sesesy tony tanina teo mitaky ny mba zoany mitatra ny fianaratsoa le izy neny paty eo amin'ny fianaratsoa mbola mitokona sy ny sisa fa ahoany ty resaka voly ty député Alain Tsimbazafa fa tena ohatran'ny manahirana le izy misy chiffre mipopoka be ary nefa le am'le mahaolole tsao efa anisan'ny voalazanao teo moa namanariny zay resaka hoe tonom-bola marobe eto amin'ny firenentsika zay ny mahavarina dia toa le maha olombelona mihitsy ny adin'ilay fitondrana
marena manokana fa raha nenenivony anteny miara-pirenena no resahana araky ny fanambaranao teo a dia roa volana am'ity zany zay ireo a assistant parlementaire sy ny conseil technique reo a no tsy nisitraka an'izay tambokaraman'izay nefa nareo androm-panjakana atao anatin'ny firenena androm-panjakana lehibe zany anteny miara-pirenena zany ary ao no ahitantsika hoe mpikambana be indrindra ao anatin' zany ny androm-panjakana zany a misy raiky am' 50% zay ny solom-bavam-bahoaka ary ireo mpikambana tsirairay ao anatin'zany anteny miara-pirenena zany a de manana ny assistant raha ohatra ka permanent ny assistant zao a dia manana anankidimy izy ary a ny conseil technique ihany ko de manana anankiroa raha ohatra moa izy a non permanent de fois 2 zay isaizay volazany lalàny zany volazany lalàny zany foriporonina reo zany a dia olombelona toy ny olombelona rehetrarehetra manana ny adidy amanandraiky ny eo anivo ny tokantrano ary indrindraindrindra moa fantatsika tsara fa ny volana septambra tia dia anisan'ny vanim-potoana sarotra ho an'ny ray aman-dreny satria eo lay adidy amin'ny fampianarana ny zanaka ny eo amin'ny lafin'ny droit sy ny fourniture scolaire zay tsy maintsy ilainy reny akizy andeha hianatra reny anisan'ny mizakan'zany olan'zany reo mpiara-miasa reo am'izao fotoana zao zay anairana ihany ny tompona andraikitra efa voatendry ny atao hoe ny tale général ny tahiry-mbola-panjakana zay no heverina fa hoe vato misakana ave tsy nahafahana namoaka n'zany volo zany a efa nisy herinandro mahery zay antenaina angamba fa tokony isy fandraisana andraikitra atoato a mahakasika an'io fanefana andreo tambikarama reo akoatran'izay koa namanarina dia am'izao fotoana zao a any anivon'ny ministera ny fahasalamana any a dia anao valandresaka raha ny loharanom-baovao azo am'izao fotoana zao a ireo mpiasa tamin'ny CTC 19 reny satria mbola tsy nisitraka ihany ko ny karama zany reny olo reny am'izao fotoana zao nampanelonakilosy andro zareo zay indrindra ary isy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany raha ny loharanom-baovao re a zany hoe maro be ary sesilany reo fangatahana fitarainana maromaro kokoa fitakina an'izay hoe droit an'lay olona zay ary eto ihany ko moa zany a amin'ny mahasolom-bava-bahoaka de mitety ihany ko reo fokotany samy hafa ary maro reo sefy-pokotany zany am'izao fotoana zao ny mametraka fitarainana sy fitakina mihitsy ihany ko mahakasika ny tambokaraman'izy ireo zay amam-bolana maro misy 5 hatramin'ny ambolana ny tsy voaloha zany tambokarama zany kely eny ny tambokarama kely de kely ny an'zany hoe lehibe ny fokotany zany na ny sefy-pokotany atao amintsika zay tambokarama omen'ny fanjakana raha izany zavatra rehetrarehetra zany de tena mahalasa saina hoe inona marina ny mahafanjakana n'ity fanjakana ity raha ny adidy sy andraikitra tandrify azy manoloana an'izay mahafanjakana azy zay a de marobe ny tsy tanteraka varina moa raha ny eno ny valandresaky ny filoham-pirenena tonga teny vato an'io maraina ny zavatra nambarany voalohany de hoe fambiazana tanteraka no hita tany ivelany a tamin'ny fitsidirana ataony tany frantsa sy ny tany New York tamin'ny assemblée générale zay fa 9 ny tanterahana tany mba fandraisanao an'izay zavatra foambarany ary aga io indrindra no tonga de anapirenena tsotra fotsiny ary variny ianao zany satria araky ny efa nresahana tamin'ireo namana nandray fitenenana teo aloha teo a de anisan'ny zavatra anankiray zao a ny hoe mitrosa volontsika tany ivelany tany indrindra tao a France tsika zay vola be anaovana ny tetikasa teleférika sy ny mandraka droit raha jereny zany a dia ity fitondrany ity no anisan'ny fitondrana zay mababitrosa indrindra ny vahoaka malagasy mbola isy fotoanatsika fandarana manaraka de hoe zahantsika angamba ny avoaka daholo reny trosa zay nataony zao fitondrany zao tao anatin'ny telotaona arinona ny vokany zay indrindra io jerevantsika ihany ko atraiza ny vokatra zay a trosa na nindramin'izay satria na teo anivon'ny anteny miara-pirenena ny fivoriana tsara mpitona natrehana farany teo nandritra ny 10 andro a dia ratification an'ireo findramam-bola zay tamin'ny banky arabo ny akamaroany am'ireo tetikasa eto Madagasikara reo a no betsaka anira tao anatin'izay ratification zay
ka iverina kely a mahakasika an'le hoe maro ny vola zay trosaitsika avany am'ireo mpamatsy vola avany ivelany a ary ny fitondrana am'izao fotoan'izao hoe de nandinika tsara mahakasika any hoe ahoana ny fomba anefatsika andrenitrosy reny satria anisan'ny vaovaona fana tamin'ny herinandro lasa ny mahakasika ny tsy fahafahan'ny firenena malagasy na fitondram-panjakana malagasy nanefa ny vidin'ny fiaramanidina kaza an'ny miaramila teto amintsika sationany fotsiny zany satria raha 7 millions d'euro no tokony ho vidin'zany fiaramanidina zany ny 4 millions d'euro a nefa voalohatsika fa ny 3 millions d'euro zany mbola tsy voaloha kanefa io ambony io 3 millions d'euro mbola miampy an'ireo atao hoe karaman'ireo teknisianina zay nikojakojany zany fiaramanidina zany de tonga hatrany amin'ny 5 millions d'euro izy am'izao fotoan'izao no tsy voaloha ary io zany no takiny ny tompon'ny fiaramanidina am'izao fotoan'izao fa raha tsy zany de giazany io fiaramanidina io zay marihana fa efa netitsika teto ihany zay fanazavany zay hoe indro no sidina teto Madagasikara zany fiaramanidina zany de tamin'ny 4 jona sy nitondra ny fanampiana tany amin'ny kery tany atsimo izany rehetrarehetra zany a de hoe ahoana ny volatsika vahoaka malagasy no toa afafafetseroa kanefa tsy mitondra soa mivantana ho an'ny vahoaka ny maharary any vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao satria anisany nametraka n'ity fanontaniana ity ny filohan'ny republika raha nanao ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety io maraina io teny vato de hoe que demande le peuple ozy izy inona ozy izy ny angatahany andrasan'ny vahoaka malagasy na ny angatahan'ny vahoaka malagasy fa efa zava-dehibe ny fametrahana ny téléphérique eto Antananarivo de varina ianao hoe filoham-pirenena ve a mbola tsy mahay mamaly ihany an'zany zavatra ilain'ny vahoaka malagasy any am'izao fotoan'izao tsotra tompoko aiza ny asa ho an'ny tanora aiza ny fampidinana nyty vidim-piainany ity ny ppn na ny sakafo zay ilain'ny olona andavanandro aiza ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana n'ireny zavatra reny tsy fandripahalemana marobe teo namana jery andrimbolaina solombavamboaka vao fito tao avaratrano de nilazan'zay lafiny tsy fandripahalemana zay any amin'ny faritra misy azy fa anisan'ny lasibatra n'zany ihany ko taty anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano zay tamin'ny azo malasa teo nisy grossiste anankiray tao amin'ny faritra tsona hoe Ambody Akondro commune Ambojanaka zany toerany zany de nisy ireo jolana nafika amin'ny tapedina ary lasany tamin'izany ny vola maty tamin'io andro io zany ary misy teo amin'ny 5 teo naratra ary mbola misy ny tsabonany amin'ny hôpitaly am'izao fotoan'izao zany hoe naiza am'izao fotoan'izao de fa anjakany zany tsy fandripahalemana zany avokoa ka eo zany no hoe teny atsipy any amponin'ny malala zay indrindrindrindra ho anao andriamato filohan'ny republika fa tena maro ny zavatra maharary any vahoaka am'izao fotoan'izao fa toa modinareo tsire na modinareo tsy hita izany maharary ny vahoaka zany ka tsy sasatra zay eto amin'ny fandarana Miara Manonja mitondra an'zany etaeta sy taraina ny vahoaka zany satria toa lasa ataotsika hoe freareana no misy aseho an'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao fa le tena mamahany le olona ny vahoaka mivantana toa adino zany ka anaovantsika an'izay hoe antso zay eto amin'ity fandarana ity eo ihany ko mo namanarina anisan'ny napetraky ny filoham-pirenena zany raha nanao amin'ny valandresaka izy hoe 3 ka hatramin'ny 4 ariary ozy izy ny santapitaterana ao anatin'zany téléphérique zany tavereny tsara hoe 3 ka hatramin'ny 4 ariary ny sarany fitaterana io moa de varina ianao nefa ny taxibera dimanjato efa mivingivona rehefa hoe findrindroa ianao na mifindriny telo taxi be dimanjato ara tena manahirana ny isa-tokantrano indrindrindrindra izy maromaro ny eo anivon'ny tokantrano no tsy maintsy mivoaka mianatra sy miasa misy ny tetikasa hoe anao an'le bus classe asa aloha fa za de nahita amin'ny masoko ny mahita tsy hoe tantaraina fa vitsy de vitsy ny olona mandeha am'le bus classe satria tsy manambola ny olona hoe tsy takatry ny olona zany ny anefa an'izay sarandalana 500 serivo ho an'ny bus classe ka maika moa fa
ity teleferika zay lazaina fa 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo ariary ty ho hitantsika moa zany a ny zavatra hitranga rehefa tafapetraka io tetikasy io a fa amiko manokana de kely finoana ihany a manoloana n'izay hoe fahafahan'ny malagasy a hisitraka an'izany a fitaovam-pitateran'izany raha mbola izao ny fahefa mividiny vahoaka malagasy zany ka any zany a lay tokony hojeren'ny mpitondra manokany hoe ahoana ny ampakarana an'izay a fahafahan'ny malagasy manjifa izay satria rehefa tsy ampy ange le fahafahany inona raha moa na asianao teleferika areo a tsy mety tsy isy olona koa ny andehan'izay tsy azo lavina ny hoe ao anatin'ny fotoana etya mpiandohana fametrahana an'le izy a mety oliana ny olona andeha anandrana fa raha tena io no ampiasainy amin'ny fiainany andavanandro de kely finoana hoe firy a ny olona tena ampiasan'io ary hitondra vokatra ve tsara ho an'ny firenena le izy etoko moa zany no amafisiko hoe tsy Antananarivo rereny Madagasikara fa maro ny olana any amin'ny faritra tsirairay ihany raha resaka fitaovam-pitaterana no resahana de fatatsika fa raha izany volo zany nentina nanatsarany ny lalam-pirenena atao amintsika de anisany mampiena an'ity le resaka fiakaran'ny vidim-piainana ity satria iamora kokoa zany ny mety ho saran-dalan'ireo vokatra zay tokony ampakarina avy any amin'ny faritra tsirairay mba ahafahana zany mitsinjo an'ny vahoaka amin'izay hoe fiakaran'ny vidim-piainana zay na ny fiakaran'ny vidinentana eny etsehan'izay a ka atao hoe le politika akapobe ny entina ampandrosoana an'le firenena mihitsy a no tsy mahamaky ave ho an'ny mpitondra sa mody tsy hita satria de amin'izao fotoan'izao de fatatsika fa ny olombitsy de lasa manan-karena fa ny maro anisa dia ao anatiny atsotsika hoe kizy fara eny ary mandehany ny fotoanantsika député Alaratsimbazafa izany moa tsy maintsy resahana satria tsy afaka hoe lalovana fotsiny amin'izao fa nisy ihany keo efa noresahana tety ihany le memitombo a le fitakiana vola zany a ny eny amin'ny CCS zao a mitaky ny zony efa amin'ny 4 octobre ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 2021 2022 ny hitatra tany amin'ny CCS fianaratsoa le izy a amin'ny izao fotoana izao ny ao amin'ny paty moa zany ao amin'ny université amin'ny fianaratsoa mbola manohy ny atao hoe fihetsiketsehana fitakiana zay azo zay aona ny fahitanao an'izany tafiditra ty amin'ny resaka social le izy nefa teo ny resaka fampiasam-bola amin'ny zavatra fa mipopoka be eo indrindra moa zany a no tena andraisana anjara fitenena angamba de mahakasika ny lafiny hoe fitantanam-bola mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena reny karama na tamin'ny karama isatsokajiny zay nyresahantsika teo reny a de efa voalaza ao anatiny teti-bolam-panjakana anisan'ny lany teny anivon'ny anteny miaram-pirenena sy ny anteny miaran-doolona ny teti-bolam-panjakana ho an'ity taona 2024 ty a dia tsy tokony isy zany olana zany amin'ny fanefana satria nefa misy le izy ka zay indrindra le hoe tsy fahaiza mitantana ny mahatonga an'izao olana rehetrarehetra zao eto amin'ny tany sy ny firenena ianao nge mamaky anao ary amin'ny zavatra atao hoe tsy lara-pahamehana ary fa ahoana ny tokony hijerena an'izany famahana an'izany olany CSS zany a ny airmady a ny sefipokotany a ny mpiasan'ny CTC 19 rendretrarehetra zay tsy voaloha tokony mba hatao lara-pahamehana satria aina koa ane zany ireo le orinasa badinika le mpanao lalana koa efa nitabataba koa reny reny koa mbola tsy voaloha reny amina miliara maro koa neny reny hatramin'izao fotoana zao a tena modin'ny fanjakana tsy hita fotsiny zany rehetrarehetra zany a de ahitantsika ny hoe tsy firindrany ao anatin'ny fitantanandrara-pirenena ka mbola maro moa namana Rina Rabe Mananjara ny tiana horesahana fa ny fotoanantsika amin'ny rahalahy ihany koa somary efa lasalasa ihany fa dia mbola isy ny fotoana ekarana eto a amelabelarantsika ihany koa ny loha hevitra hafa na no mifanandrify an'ireo zay mbola tsy voalaza fa dia manatitra ihany koa ny fisaorana atsika zay nanjotsy tapaka ny fandarana Miara Manonja tamin'ity androny ity ary mametraka ny veloma finaritra ho atsika zany a amin'ity maraina ity namana reny eny ary so raha tsika ny député Alaratsimbazafa
ny tondran'izay famakafakana sy ta hoe faneho-kevitra izay satria tena hoe ny marary antsika no resahana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. I namana faniry mbola mananjavatra amafisina rehefa tena amin'ny famarananao satria misy an'ilay resaka momban'ny RMDM ny timany Morondava mbola ho amafisiny eo izay satria misy atao hoe fotoana lehibe zany any Morondava any amin'ny zoma izao angamba ho amafisiny faniry eo zay fa ny amaranako azy fotsiny zany dia misy tantara anankiray ilay tantaraina amintsika zavatra nisy ary mahalasa saina le izy. Nisy namana efatra amin'ny fotoana ela zany no hoe tafaresaka ary rehefa nandeha moa ny fianarana de samy nanany lalany taty aoriana zany ary izany namana zany de lasa niditra tamin'ny atoko politika izy, tsy tenentsika hoe atoko politika iza na atoko politika iza fa niditra tany anaty atoko politika izy dia nisehatra tamin'izany resaka politika izany. Rehefa tafahoana taty aoriana de nanontaniana raha namana hoe fa inona ny tena nahatonga anareo zany hiditra lalina amin'ny resaka politika ary nareo tao hita foana amin'ny sehatratsy amin'ny sehatratsy miova ny régime de io nareo tonga indray ny régime vaovao io nareo asa misy régime ho avy indray de io nareo io dia inona ny tena mahatonga anareo hiditra lalina amin'io tena hoe fitiavan-tany razana ve sa inona de zao no nambarany hoe ao misy vola zay no nambarany hoe ao misy vola zany hoe le fanaovana politika zany lasa hoe fitadiavana vola ve kanefa raha jerentsika ny définition an'izany hoe politika izany any anaty dictionnaire de tena hoe fikatsahana fampandrosoana na fiarahamonina izany ny tena dikany fa amina firenena mantra zany dia lasa fitadiavam-bola ilay fanaovana politika. Foto-kevitra izany tenena zany hevitra miseho eny amin'ny fiarahamonina eny zany dia mahalasa saina tokoa zany ilay toe-javatra raha izay no atao hoe zavatra misy amin'ny zao fotoana izao. Sationany fotsiny zany fa mino fa any ambadimadika rehetrarehetra any dia betsaka no manana fisainana ohatran'izany. De ty koa nisy fanontaniana anankiray hoe fa ahoana no nahatonga nareo zany ohatrany hoe misy régime eo de ao miova iny régime iny de eo ihany de io izy io koa miakina amin'ny fahaizanao izy tena atao hoe mahay tena hoe mipasipasoka an'izay lehibe anao sy ny rehetrarehetra fa rehefa hainao tsara no mipasipasoka eo de adray tavely eo foana ianao na de tsy manana traikefa amin'ilay andraikitra izay omena. Tsy tiako moa le milaza an'le vocabulaire anankiray zay fa manahirana be fa alao azontsika ny tiano tenena rehefa mahay mandangolango sy mahay mipasipasoka ao de tafajanona eo foana de manjary ohatran'izany nefa ran'le raharaha rehefa jerena izany lay izy. Mamarana ny fandarana ary isika ary dia ho amafisin'ny namana faniry razafy manantany zany ny momba n'lay etsika RMDM de mitima ihany koatra ny anatanteraka koa any Morondava amin'ny faran'ny herinandro ty. Ya imo rina efa nambaratsika tsery mpanomboana zany am'zoma tena fionandehibe mihitsy any Morondava any faritry Menabe ka iatsona ny mpikatroka rehetra zany ho an'ny antokotiko Madagasikara dia fameloma maso ny zoma maraina zany tapany maraina fa ho an'ny RMDM sy izay ao anatiny sehatra mifanehoerana dia ny zoma tapany ariva manomboka amin'ny roa sasany zany no anatanterahana zany eny amin'ny espace ambonivohitra Morima zany any Morondava fa akoatran'izay rina dia ny RMDM diaspora ny frantsay ihany koa zany dia natanteraka live zoom maro zareo zany nio zany amin'ny fitora tia Madagasikara ka iresahana momba ny téléphérique momba ny privatisation ny douane sy ny impôt na be resaka be teo iny dia iresaka raha-pirenena maromaro mihitsy zareo zany ho resahan'ireo diaspora ny Frantsa zany amin'ny alalan'izay live zoom izay dia ho arahantsika ihany koa zany akoatran'izay
mihemotra amin'ny fahadimy folony volana novambra anoana angamba sa oktobra lay fitsarana ny lay tovolahy zany lay nanaitra tamin'ny Facebook mahakasika indrindra nylay hoe tsy anambary-panjakana zay kabraraka misy kolokolo hoe anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka Rinarabe Mananjara ary farany misy vidéo miparitaka ny am'izao fotoan'izao mahakasika ny tsy fandriampahalemana amina tovolahy roa angamba izay voendaka teny amin'ny faritra Andravoahangy teny dia anairana ny tandro filaminana satria tena mampikaikaika tena tsy mandry fahalemana mihitsy ny vahoaka manodidina an'Anjanahary Ambatomainty Amboditsiry aty Mahavoky aty Mbatomitsangana mihazo anakady fotsiny Manjakaray miainga matetika zany de miainga avy aty amin'ny solomaso io misy rond-point be de manaraka amin'ny kankelery iny de anoany de faharandrareo le olona zany zay tratrarivo io na fitsasany na valo indrindra moa mihoatra ny am'izay rina de tena lasibatra mihitsy zany zay tsy mahatratra taxi brosy na mino ny antony hafa de voatery mandeha tongotra mody alina de arandrareo avy aty amin'ny rond-point solomasona avy aty amin'ny rond-point ny poste zany raha avy aty amin'ny rond-point solomaso de manaraka ny kankeleriny zareo zany raha ohatra any Andravoahangy dia misy miafina ao amin'ny lasantsy maty ao Andravoahangy ao zay misy fako moa izy io zany de mitohy moramora dia mahazo am'izay aty Masikara misy Masikara hiakatra any amin'ny Radama de misy Masikara le midina avy any Ambatomainty fa le tena famelezandrareo le hiakatra am'le maizina ety Anjanahary de zao iny zany dia anairana mitandro filaminana tena miantso vonjy mihitsy miponina manodidina andreo toerandreo fa isanandro de misy fanendahana misy ny voatsatokantsy ary anita amin'ny vidéo io tena voadaroka mafy mihitsy le olona anankiroa zany zay miantso vonjy moa anatin'izay vidéo miparitaka zay avy aty amin'ny posta ihany koa zareo manaraka ny tsena iny zay maizimaizina de tena manony atao mihitsy mimpanendaka zany tsy milamy manontany zay ny tena marina reo anatin'ny fahantrana daholo zany rehetrarehetra zany ka anairantsika ny tompona ndraiky ny mpitandro filaminana zany mba hijery manokana zany amin'iny ampanendaka manodidina na Beoririka Mahavoky Mandilaza mahazo an'Anjanahary iny fa tena manahirana le izy ary lasa tena tsy afaka mianaraka ny tokony izy le olona satria tena feno tebiteby sy tahotra ny fikarohana sy fitadiavana zay mahasoa dia indraindray tsy mametra ny lera fodiana riny ary tsy mametra ny lera hivoahana marana ihany koa de lasa misy akony lehibe zany satria dia mitebiteby lava tsy voatery atakatra taxi akory ny andeha amin'ny lalana iny de zay zany tena nairantsika mihitsy hoe miafina matetika ao amin'ny lasantsy maty na mipotra avy aty Mahavoky na mipotra avy any Mandilaza avy any na mipotra avy aty anaty tsena aty reo mpanendakireo zany dia matetika miakatra iny Masikara iny zany tena anaovan'zareo an'izy na avy aty ambadika aty akaiky ny Beoririka ety akaiky ny alolohan'ny Loksa ety misy radiateur aty zany na le misy elakelan-trano avy aty amin'ny Loksaramasy iny zany de mivoaka ary Andravoahangy ary amin'ny Solomaso koa famelezan'zareo tena mazana be mihitsy fa anairantsika ny mpitandro ny filaminana mba hijerana zay resaka tsy fandriampahaleman'izay riny zany ny tena marara ny vahoaka ary zany ny tena hoe ilain'ny vahoaka ny fampandrina fahalemana atanàn-dehibe zany fa ny any ambanivohitra de efa teneniny eto foana fa any keo de misy tsy fandriampahalemana ihany keo ny mahatonga an'izany de ny fahatrana sy ny tsy fisinasa misy antony hafa fa reo no tena misongadina ka dia ambava momana ampomeritreritra tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra ny aino hatramin'ny Faransi naharitra nijery hatramin'ny farany ihany koa aza tonoana zany ny live zoom ataon'ny diaspora any andafin'ny rikany amin'ny 7 ariva izy io fa dia anana famelabelarana bara ao zany ireo namana marobe amin'ny diaspora any ampitan'ny ranomasina samy tahin'Andriamanitra tompo lasy tompo vavy veloma tompoko